Miraby andray izy ngabe tselonity za efa miresaka andrelao tsy avita maray raha zany valala manatody zany tsy atakaloko ny fandry maraina mihitsy miara mirako damba mafana amin'ny rafotsy aty raha tsinonako zay zany miresaka eo hoe mba inona zany ny ireo vaovao mba hoavoaka fa satria mba ho atsofoka amin'ny heriditsy za ohatsy mahavita fa ny tsara efa taloha vadibadika io any ohatranahako sy ny ramatoaka any io ihany ny vadika de io ihany ny vadika io rehefa tiana na ivona manatrika de izy ihany azony lapely fa de salamy adevitra hoe mozika zavatra ny azo ho vao maraina teo nandombaravarana teo ny voiko mbola raha fahantrana ihany de izy nanontany raha bôgôsy vety de mbola le tsisy sosoa nanao ody tao ndray nanao ody ndray ny tapa-kibo sy ny mihinana ambany fotra de ozy andana mandeha aza manatsafa tio fa sange nandovy atrano a de andao mba hiaraka amiko na de hialona fotsiny ary fahasambarana zavatra efa mipetraka tsara io ry zany raha ohatra ka sangam-tery an'la hoe za malaza de hoe mivola ny aletsio raha ohatra zay le mpiry reto taloha reto miaraka mitarika jajera miaraka mitarika maleo miaraka mitarika lolo raha zay ireo no nanambady ny olo tianay efa hafa ny resaka eno ny latsaka za zany tokony nanambady ny Ravoahomaria de lolo zany tokony nanambady any Bôrojijy de izany anambady ny Kialanesy sao de tsara petrapetraka fa reto mbola misy sao everiny la mety ho hafa ny fiainana raha hoe itamana nanambady ny Bozy de Oladada nanambady ny Sesily de Dedesy nanambady ny Jeny de Irosy nanambady ny Kialasoa de Anrilatsimbazafa nanambady ny Voahirana de Noeliny Sakeltalana nanambady ny Voangy de lazaiko an'la de ataoko famina niny izany nanambady ny mpianatry Maria Manjaka izany nanambady fa ny dadany ary lasa manda izany nanambady ny mpianatry Rimasera ny episode tamboho amin'ny kilasy mandrefitsika mpanakalo daholo lesy zany fa tao anatin'ny fahasairana namorona nanira tsara indrindra fa tsara petrapetraka tsara petrapetraka lehilahy mody tsy mahita lalana lehilahy tsy manam-bola tsy mahita varavarana odio ngabe ihany ty velomo. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Orange. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Nefa rehefa iny, nefa nata olona. Alasina hitanarana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Miarabantsika menakafy tompoko lasy tompoko vavy a miaraba tsy maty foa manaina todosoany ity maraim-baovao ity indray a de tafatafa sy dinidinika eto indray tsika hiantsa vitisiny amin'ny lafiny teknika eo miaraba iantsa de mandeha mivantana ity a amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube de misy sary zany a mahafinaritra amin'ny fakahita tava koa zany tsika menakafy zao fa
misy aty hira anankiray ty dia ao moa le filaza azy taloha le miodina le ino moa le tourne kermesy le kermesy le cheval de bois dia zao le hoe tena tsy midina aloha raha tsy mijanona le faharoa am'izay ao anatin'ny toniny afatra ty ao anatin'ny toniny afatra. Marenna lu fa ti sesana marenna lu Marenna lu fa sapeti tu mba mae makatu Marenna lu Rifta Marenna lu fa ti sesana marenna lu Marenna lu fa sapeti tu mba mae makatu Marenna lu fa tsaka maktsune marenna lu Ramisa la yelu makararon fu te makaron de fu Rambula tira pocus ti sakamura normal rafatuna Rambula ti fante mana tenan tsumis normal rafayiti Mana la penta tensu nu faten povra tuku Mana la penta tsupitambel ranu nyasandalu Mana la penta fitananar ni keres musari Mana la penta wandram ralusa tunda tan riftusa Marenna lu fatise sana Marenna lu fasapeti tu mama e makatu Zavatra voalaza am'izany ry atsa marenina aloha fa tsy sesana marenina aloha aza be didoa dia marenina aloha mahaiza makatoa samy maheno an'le izy teo kosa angambontsika dia samy mandray ny tandrifiny amin'le zavatra rehetra misy fotoana aloha zany le marenina aloha tsy hoe marenina aloha hoe aza inoana fa marenina aloha hoe mangina aza miteny misy fotoana tokony mangina aloha tokony mangina dia mandinika aloha tsy voatery miteny dia tsy voatery mamaly foana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia ny ino zany afatra ho alefa ho an'ny manam-panahy sy ny manan-tsaina sy ny manan-tsofina rehetrarehetra ahoana hoe salut salia miteny moramora ihany ndraifa mbola miteny sasany le marenina aloha le tamimaly koa aho zany mieritreritra an'izany hoe mitady jeu de mots zany amin'le hanao spectacle dia mandehandeha iny dia aty misy hoe Galerie Lafayette dia mitady eo dia Galerie Lafayette ny ety fa ny any hoe Galerie Lafayette le Galerie zao nge problème an'le kilalao teny sy le jeu de mots mila ohatran'le atao imitation reny satria rehefa fantatry ny olona le olona dia ataonao imitation dia mety fa misy olona atao imitation fa tena ny olona indray gaga hoe nga ohatran'izany ny feo miarabantsika amin'ity maraina ty aloha miarabantsika ary tena zay vao mba nisy ngabe nanao ifily gout fa marina tokoa ny eritreritry ngabe hoe raha ohatra ka dama nanambady amin'ny bozy tseloha nanambady ny voamaria noely nanambady amin'ny voangy ratsimba nanambady amin'ny voahira ngabe mety ao amorona ny ngabe hiry reny dia miaraba maraina amin'ity talata ity mbola azo atao manitatra ny resaka rehetra satria ohatra manokana momba ny hoe bariavy tsy namany bariasy ny adievitra le hoe la ny andro miadihevitra amin'ny aty ivelany tsika ka ny zavatra fototra lasa ohatra ny miadino dia noho tsara le marenina aloha teo marenina aloha dikan'le marenina aloha be dia be loatra tsika manao hoe marenina aloha itenenako nefa rehefa miteny ianao dia nao indray no mampite hiteny hoe zany tena mipa be dia be loatra
mieritreritra fa ny zavatra lazainy ny tena marina kanefa pahatsorana ny ijerevan'ny olona hoe lasa mampimengy zay be dia be ny zavatra azo itodihana amin'ny resaka tahaka an'izay hoe amin'izao fotoana izao na mihaino radio, amin'izao fotoana izao na mijery tele, amin'izao fotoana izao miresaka eny an-dalana dia lasa mampitehiteny foana marenina na hoe mianara aloha na hoe mieritrereta aloha na hoe afadipito ny lela na hoe disque goka na hoe nakaiza ny télécommandeur ny eny averinany aloha fa miditra indray rehefa avy eo fa sady mirambatsika mety talata fa 7 febroary ny androany sa mbola 27 janoary 7 febroary anareo 7 febroary tokoa moa zany androany 7 febroary moa ny tantara tsy fanadino le fitenin'izay 7 febroary dia nilaza zavatra tamin'ny tantara ihany koa zany 7 febroary zany ny tetsy Ambohitsirohatra tetsy no niseho le tantara dia samy mahafantatra an'izany daholo tsika jiaby aroa dia hotsarovana mino fa hotsarovana satria nandalo teo Taninarenina natitra n'ilay zaza mandeha mianatra dia efa misy sono sy fivezivezena maramila be dia be ao dia misy isy fankalazana ve moa filazana zany andry antsa fankalazana ve rehefa filazana zany sa inona sa fahatserovana sa inona ny filazana zany fahatserovana kosa angambany fahatserovana dia fankalazana fety fahatserovana misy fahatserovana fanaterana voninkazo angaha fa tsy fantatro aloha sao dia niteniteny foana eo dia be dia be zavatra trangam-piainana izay azo resahana afaka resahana io moa natombokontsika tamin'iny hoe marenina aloha fa misy zavatra be dia be ny fahanginana ilay tena tiana olazaina amin'izany hoe ny fahanginana tsy midika faharesena tsy hoe rehefa tsy mamaly amina zavatra be dia be dia hoe resy izy na hoe kolonia anao zay moa filazazy taloha ry antsa ve fa nafantatra an'izany kolonia hoe kolonia koloso izy ny olona zay tsy hoe rehefa tsy miteny izy na mangina izy dia hoe resy miarahaba Francis ny nitondrana resaka teo ry Francis le sa enolahy izy teo misy tapany eny dia misy tapany tseniko na le hira nitondrana izy teo le marenina aloha fa le miarabantsika rehetrarehetra aloha mandeha ve ny vidéontsika am'izao mandeha vatana amin'ny Facebook zany isika dia miarahaba toy izy ndresaka izay ho le resaka teo dia efa niditra teo goto hoe dia za miteny manoializy manambara manao hoe ny fahanginana tsy midika faharesena ny fahanginana tsy resy tsy akory ny olo mangina ny fahanginana tsy inona zany dia atao hoe olona manana fahatony-tsaina fahatony-tena olona mahay mandinika zany hoe fiainana rehefa misy zavatra midona aloha dia mangina aloha dia mieritreritra tsara fa tsy hoe hamaly foana ninikidona ninikihatra sady misy koa le fitenenana hoe dia hiady amina dala ve fa aleo mangina na dia fantatrao fa manana ny rariny azy ianao izay le hoe mandefitra manana ny rariny satria misy ohatra anankiroa zao reto tiako raisina ny anankiray ny olona tsy fantatro miresaka amiko ao anaty Facebook izy dia ozy izy hoe vahoana ny fahitanao indrindra Francis fa le izy kosa aloha lasa makamo be le hoe mbola tsy vita le sanina dia manao soni ary amin'ny anareo le mpilalao anankiray dia lasa ohatrany hoe misozy izy dia ozy mantsy le olona mifampiresaka amiko izy io ange ho tsy resaka zany le izy fa tsy maintsy natao le signature eny efa lasa loha loatra le izy dia manjary mampiova ny toe-tsain'le mpilalao ka ny mercato tsy maintsy ny mercato ange misy fetra ny tapitra rapitso amin'ny mercato dia izy fa inona moa le mercato to dia tsy nanoitsony dia ozy hoe dia ozy any an-tsaiko any dia efa maly amina dala eto zany ny afarany dia jereko mihitsy moa ny profilan'le olona rehefa avy eo izy zany ty olo ty dia jereko any manita-kevitra momba an'io resaka resahany diso io izy any aminazy ihany kay any amin'ny profilany mitokana any ragoty salama tena misy olona le mampiteaka izy hoe alainy izy dia hoentina Ombodsmanga dia afatotra mihitsy aloha fa tsy fanao moa zany satria hoe demokrasia zon'olombelona satria ohatran'ilay olona miady hevitra be dia be mihitsy miady hevitra momba ny baolina kitra dia miady hevitra sy manome eo amin'ny rivotra moa tsika rehefa tonga ny amin'ny valitsasany dia misy miantso mihitsy tokony ilazana asa raha mahinao zao rô fa tokony ho zao reny olona reny mieritreritra hoe raha eno izy dia tokony ampiarina ny fomba firesana ny olona miteny zao amin'ilay fanaovana sonisy ny sisa za mampirisitra amin'ny bandy kely manao baolina ka lasa lavitra any ka mba misy occasion anaovana soni
na ho an'ny 10 000 € na ho an'ny 5 000 € na ho an'ny 2500 soniavo ry zalahy amin'ny ankapobeny iny zao inona ny divana amin'ity fiainana ity amin'ny ankapobeny ohatra le olona miresaka zany hoe reto le voambolana le mahakamo manko hoe tokony tsy nananina tokony tsy nanaovana tsy natao le sonia ka lasa misozy tena mangina rangahy mangina aza miresaka ny tsy takatry ny saina raha zany olona zany zao ohatra ny teneniko ka manatrika mangina fa rehefa tsy hainao ny zavatra dia mangina ny tiako tenena dia zao le olona le miresaka aminy lasa sosotra aminy satria nahoana zany le atao hoe mandefa rivotra ambony noho n'ilay lavaka miezaka hoe iresaka zao mianara aloha dia na ny mahafinaritra anazy ao mahita an'ilay bandy miaraka mikoloina dia atao interview le roa milainy fa ahoana angabo tonga dia hoay zara mananamana efa olona 5 taona tsy mahay mitaingina bisikileta ka izy menaka fa ianarany le mitaingina bisikileta ka iverenana kely le resaka hoe 7 febroary ny datendoany moa zany fa tsy vanoko 3 janoary 7 febroary zavatra-tranga teto amin'ny firenena misy hoe 10 aogositra zavatra nitranga teto amin'ny firenena misy ny daty isan-karazany 9 janoary misy ny 2 febroary misy ny 7 desambra misy ny 3 oktobra BDP ny daty tragika ao amin'ny fiainam-pirenena dia le izy le voambolana politika mety ho voatonona mety tsy ho voatonona fa izao ny zavatra tenentsika ny fankalazana fotoana anankiray na fotoana naratra teto amin'ny firenena ny fankalazana ny fotoana anankiray nanratra ny firenena ara-piarahamonina sy ara-maha-olombelona tsisy olana loatra ny fankalazana isataona fanfantaniana mipetraka dia izao 29 mars 47 efa nanadiady tsara ve tsika nahita ny mba tena marina mba efa nakomity ve tsika mba nahita ny tena marina famaizan'ny rovo mba efa tena miezaka jusqu'à la fin ve tsika mahita ny tena marina 7 febroary fa dia izao mankalazalaza iny tsika za manko zao tsy dia d'accord loatra amin'le chronique mivoaka ny mpamoaka gazety sisa hoe la responsabilité partagée ekeko zany raha tenenina momba ny 7 febroary fa ara-piarahamonina sy amin'ny maha-olombelona sy amin'ny maha-vahoaka sy amin'ny maha-citoyen mametraka fantaniana goza be foana misy tompona andraikitra ve isika kehitriny mbola tapa-kevitra andalina sy hanao investigation sy hanao enquête sy hanao fanadihadiana lalina hoe bandekama mba midiny fotony bandekama mijery mifatarina marina ny any ambadika satria zao inge mavesatra ao amin'ny fiarahamonina farantsika dia ankalaza isan-kerinandro daty tragika tamin'ny firenena Antananarivo anareo ne anareo kosa isaky mitranga io zao kosa foana ny anareo isaky mitranga zao kosa isany tsisy andro tsisy zao kosa voakaray avany kosa le sy babany avokoa zao kosa foana le izy zao kosa ve faotoizako miarabantsika rehetra reny miaraba Larissa miarabantsika rehetra salama bandekama miarama Francis dia miaraba Erika tele moa zay maleriva dia manaraka an'ireny fanadihadiana nataonareo reny mahafinaritra misy lesona azo tsoahana maromaro mihitsy satria rehefa zavatra tenenina amin'ny télé moa na dia hoe le zavatra nolazaina teto amin'ny radio ihany le izy misy tsirony kokoa le izy rehefa any amin'ny télé ohatrany hoe zavatra ngeda be tena hoe misongadina nefa efa voalaza teto amin'ny radio ihany izy io ary bandekama tsy niova mihitsy na amin'ny radio na amin'ny télé izy ihany ny bandekama ary fa lasa randrianambo le io izy raha amin'ny télé satria lasa mamiratra daholo ny manodidina azy amin'ny be grain be misy lasa mamiratra grain re zao lohan'le ry mitondra lasa réflecteur zany faotoizako le resaka hoe aza miady amina dala teo mbola resaka Facebook ihany io za moa zany filazan'ireny tageny olona ny filazan'izay hoe lasa identifien'le olona zany ianao hoe jereo nge ty dia lasa nijeren'le izy momba ana le resaka hoe nampimety olo ty taloha fa zao izy lasa tsy milay tsony satria efa miaraka amin'ny fitondrana lasa mpanao politika gaigla dia hoy izy tena mpanao politika gaigla ve za zao na dia hoe fantatra mihitsy zao ary ny toerana misy eo anivon'le fitondrana dia lasa mpanao politika gaigla ve tsy maninona fa ozy izy le teo ambany ray tsisy fanasy amin'io to ohatrany hoe lan'le artiste koa nge olo le vola tao amin'ny eo miday dia hoy zao tena i olona io dia misy mamaly rehefa avy teo le izy tsy zany kosa angamba le dia misy famaly misy olona mahafantatra le tantara zany eo ambany eo tsy zany kosa angamba le izy eny fa zay kosa rangatsy dia lasa ozy aleo tsy miady amina dala mijereko za zany rehefa misy olona ohatran'io dia jereko le profil izaka ty olona ty jerena le izy olona mipetraka any Marseille vehivavy izy io any amin'izao Marseille zao dia izy mizesta amin'ny mahafosehn azy any amin'ny toerana io dia hoy aho hoe rehefa tsy fantatra le izy ny tena tsara kokoa aleo mangina
rehefa tsy mahalala zavatra momba an'io aleo mangina sy teniteny foana Francis ny tsy mahafantatra ihany ny behivavy ka zay misy mantsy ny onono ho azalany azy ny olona koa le miteny hoe haiko tsara mihitsy tsarany hoe haiko tsara tsy zany misy fa izao no tena mariny filifiry moa ny olona milaza amiko hoe nianatra tao amin'ny Saint François Xavier tao Fianaratsoa tompoko averiko eto ndray mandeha sa nianatra tao aho na de ray segondra aza ary tsy mbola niditra tao akory aza aho na de ray minitra aza tsiritsirika teo ivelany teo nataoko tsy nianatra tao Fianaratsoa mihitsy aho aza verimberina amiko zay moa avatsy mitovy am'le hoe tena raha irekony le miara-mirevy aminay ho baro apeflo zay mihitsy mantsy milaza mahalala daholo ny ty olona rehetra zay efa fantany rehefa tsy mahafantatra aleo mangina tsy misy mahalala anao afa-tsy lainanao anao de Andriamanitra tokana misy tsy nanao anahy mahafantatra anahy satria faza miteny nivadiko ani ao anaty taxi be miaraka am'le olona am'zany de izy le tsy fantatry le olona hoe vadiko ani olona io de ao izy de mitatasika eo izy de milaza an'zay atsangatsy amanorana rehetrarehetra ty ny olona mpiteniteny oatra reny na de tena valiko mihitsy aza miteny an'izany fa tsy fantatrao zany ahako zako ty za ty ara ndraindray tsy mahafantatra ny tenako zany Andriamanitra tokana mahafantatra anazy lera andehananao WC avasa be le anisan'ny zavatra mahasositra sady natsikaiky mihitsy satria tsy maintsy nitantaraiky tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny omaly dia ao anatin'ilay fivoriana avolenta miaraka amin'ny olona avolenta no misy miantso hoe any aminao lakileny kabone tompoko tsy aty amiko le lakileny kabone tsy tavela taty anaty pôsy koa ny lakileny kabone ka noho izany nisy miantso ianao nisy miantso a tavelany aminao lakileny kabone rofo ve zany fa nangery natondiako taten'ny DJ tsy tompoko tsy taty amiko tsy damama tompoko ary tsy masy ndapiera satria dia ny tena koa eo ampiregena manana allo bonjour any amposananga lakileny tsy ampiasaiko ny lakile satria za be fanadinoana be efa nanadino ny lakile ny ray mandeha efa tongako tany ampiasana ny ray mandeha tsy haiko tamin'ny heritona angamba le izy iny na tamin'ny rotona de faya ka rehefa avy any kabone manaraka tsy mampidin'iny ampôsy intsony fa de tsingitsinginiko amin'ny tanana ary asiko gel désinfectant izy alohany anaterako azy eo amin'ny toerana tokony isy azy tapitra vita tsy aty amiko ny lakileny kabone zay ke le hira mba fantatra hoe inona nataoko mihiny aromaly anao miantsona eno eny tsy manome tsiny aka fa fantatra mihitsy ny fahamaizana ao anatin'izany hoe mitady lakilena kabone zany amin'ny fotoana faran'zay aingana de aingana mihitsy misy akony mantsy le resakitsika omaly ihany ko le miteny hoe azasiana tombo sy ala ny fanatanjahantena marina ho a fa hoe itsy tenenana am'le fitenenana mahazatra hoe populaire hoe ty populaire kokoa ty tsy populaire kokoa fa tsy maninona ho a fa ankalazao foana na olona zato ary ny tonga eo tsy maninona tadidio nefa nisy boy kely ka champion du monde tam'ty re junior fa tsy de tena ohatry nangingina teo ny fandraisana anazy nefa champion du monde ange le olona tompon-daka era-tany fa le izy mova tsy raha maminanao finale tamin'ny judo championnat de Madagascar finale tomany le ry mody avy any classe de 6e izy fa hoan'lany tomany tsisy mijery anao championnat de Madagascar any no judo de ahoana de tsisy tonga tany mihitsy nijery ana eritreretinao am'zany championnat de Madagascar fangailana eny ary ny tena zavatra anisan'ny mahagaga koa de ty misy ray aman-dreny tsy mahafantatra fa finaliste ary champion de Madagascar amin'ny natation le zanany tsy fantany mihitsy champion de Madagascar amin'ny natation le zanany tsy fantako mihitsy hoe inany ao an-tsary fa de mitantara zareo hoe zay nge tsy nafantatra ankehitriny olon-dehibe ao amin'ny fédération malagasy ny natation zany olona zany ankehitriny fa ny zanako izy nanao tsy nafantatra mihitsy ny hoe manao finale nge le ry amina championnat de Madagascar satria misy zavatra zany tokony tadidinareo ny zavatra nyteneny bandekama ray volana lasa angambo zay na rotokom-bolana lasa angambo zay izy hoe tsy ampy ny fampahalalana nyty sanina ity eo amin'ny sehatra ny fampahalalam-baovao mba voizy olo zareo
eny anisany mampalahelo anay ozy izy zay mpanao gazety tsy misy mpanao gazety akory any mba nanaraka an'zareo any am'izao Tunisie zao am'ty fanomana tena ataony tia sy zay lalao mety ho ataony rehefa avy eo any Algérie fa de io zany mila voizina resaho foana de ny afarany lasa malazalaza ho azy eo le izy zay nge nahatonga ny olona nyrohatra nakeny amin'ny kianjany Barea tamy lahady satria resahany ty hainao manjery ty le izy resahany anatin'ny tambajotra sosialy any resahana any anaty taxi be resahana any ampiasana any nisy lasa malaza ho azy nisy ny tena zamantsika hoe nareo kosa Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé dans la voiture, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Maninona Kindry? Mety misy lavaka ny nifinao. Karino anaran'izany? Fa misy fomba tsotra iarovana ny nifindry. Rosio indroa isan'andro miaraka amin'ny Colgate, dia ho fona ny kary. Rosio, maraina hariva amin'ny Colgate ilay tena mety. Ny lavaka amin'ny nify dia marary be ka aza adino zava-dehibe. Rosio, ho nify salama sy mety miaraka amin'ny Colgate. Ka ahoana Windry? Rosio, isan'andro ho tsara ny foko. Rosio, Colgate, miaro tanteraka ny ativava, omeo azy anio ny ampitsofenitsika. CNAM Madagascar. Misez sur des diplômes internationaux qui vous ouvriront les portes dans le monde. Implanté dans tout Madagascar, formation en ligne et ou hybride, plateforme de formation en ligne, plus de 650 parcours de disponibles, niveau bac à bac plus 8. Possibilité de continuer les études en France. Rejoignez-nous, faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous au CNAM Madagascar, siège 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Ity indray le fiainantsika isan-taona LH Pro manolotra ho anao amorira andiany faharoa Saint-Valentin alahady 9 febroary 2024 manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Amorira 2 iarahana amin'ny Fouet Erika Sonora etsetsetsery Ririsi Aldini isy amoro isy hira isy rira isy humoro isy rora ny tapakira dia efa azonao jifaina dian'izao eny amin'ny CCSK Antanimena sy Super Musique Analakely. Info line 034 13 244 13 032 47 441 77. Partenaire média RDG LH Pro, l'événement 100% unique. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ilazana ny mpivarotra sy ny orinasa rehetra fa very ny chèque amin'ny anaran'ny Tsiresena, Ramelison Mamini Ainarso sy Ratsimbazafy Thomas Sylvie Doris ka misy mampiasa izy ireo miaraka amin'ny karapanondrom-pirenena misy sary sandoka mitondra ireo anaran'ireo. Koa aoka isika samy homelo ka tsy handray ireo chèque amin'ny anaran'izay voalaza etsy ambony ireo, izay dia tsy tompon'andraikitra amin'izay osoka izay ataon'ireo olona mpampiasa azy ireo. Marina fa ny tompon'ny chèque dia tsy mividy zavatra amin'ny chèque mihitsy. Nutri-D découpe à vitamines accours naturel sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutri-Food, mangez bien, mangez sain. Amin'ny valora eto Madagasikara, ny fotoanan'ny vaovao.
miarabantsika rehetra amin'ity maraina ny 7 febroary 2024 ity ary tonga soamantsara indray tao ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Ny manodidina nyty fandriam-pahalemana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity izay mahakasika an'ilay raharaha von'olona Matsiravina tany Esira tsy maintsy samborina sy fahaizana ireo navandoza nanao be midina tany Esira ny governorana ny faritra Anosy tamin'ny andron'ny omaly iny nijery ny zava-misy taoriana n'ilay fifamonoana nisy tamin'ny mponina avy any Emitray izay tonga nanafika ny mponina tao Esira ao Ampesakoakely. Nilaza moa ny governora Andriamatoa Jocelyn Raharimbola fa tandalana i Madagasikara ary manameloka izao von'olona izao ny fitondram-panjakana. Entitra koa ny tenany nilaza fa nanome baiko ny mpitandro filaminana mba hikarohana sy samborana ary hamaizana ireo izay navandoza. Nanao fanadihadiana ihany koa ny avy ao amin'ny délégation OMC izay ahitana ny fitsarana, ny polisy, ny miaramila ary ny zandary avy ao amin'ny district Anamboasary Atsimo nizaha sy namantatra ny antony nahatonga izao von'olona nitranga ny sabotsy 4 febroary lasa teo izao. Olona 5 no maty ary avy ao Ampesakoakely izany izay voatafika raha toa ka olona iray kosa no namony ainy avy ao amin'ny fianakaviana izay tonga nanafika ampolony no naratra avy amin'ny rotonta ary nisy koa ny trano misy 12 izay may tanteraka sy ireo entana izay nisy naka ankeriny nitondra fanampiana ho anareo miaramboina sy trabona moa ny solotenina mpanjakana avy any antoerana. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia mahakasika ny tontolon'ny fotodrafitrasa izay nahaberesaka ny kanja ny Barea ny Mahamasina taoriana ny lalao taoriana ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny ekipam-pirenena malagasy izay tsikaritra tokoa ny fahasimbana tanteraka amin'izany kanja izany. Nanambary ara omaly ny sekretera-mpanjakana misara ny tanàna vaovao Andriamatoa Gérard Ramanoiso fa tsy maintsy tafiarina alohan'ny lalaon'ny Barea sy Centrafrika ny kianjabean'ny Mahamasina. Rehefa ny abetsaka ny olona dia voatery nosokafana ny vavahady ny diran'ireo olona teo amin'ny kianja afovoany ho hatrany izy nanazava. 7 alina nisan'ny olona tonga teo Mahamasina raha 4 alina no zaka. Ny toe-javatra toy izao indrindra no hatsapana ny filana fotodrafitraza sasa ny mponina eto Antananarivo. Everina haniry ny bozaka mialohan'ny 20 ny volana Martsa izay andraisantsika ny lalao amin'ny Centrafrika. Ny manano sarotra ho hatrany ny sekretera jeneraly dia ny fanarenana ireo lempina nateraky ny hitsaka mila teknika manokana ihany koa ny fisotonana ny rano avy any ambanin'ny tany any ho hatrany izy nitondra ny fanazavana mahakasika izany rehetra izany. Ijanona eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay atrantsika fa dia resaka mahakasika ny Baren'i Madagasikara fankasitrahana mitetina 430 tapitrisa ariary ny totalin'ny fanomezana avy amin'ny orinasa Telma izay mpanohana ny ekipam-pirenena malagasy izay notolotra ny fankasitrahana noho ny zava-bitan'izy ireo tany amin'ny Shanina tamin'ny andron'ny omaly iny. Nahazo 4 tapitrisa ariary tsirairay avy ny mpilalao ny Baren'i Madagasikara misy 230 sy ireo mpanampy ara-teknika misy 2. Manampy ireo lera vola ireo ihany koa ny fahazony tsirairay finday avy amin'ity orinasa mpanohana ny baolina kitra ity ary nisy ihany koa ny carte visa M-vola izay natolotra azy ireo tsara moa ny mampatsiahy fa dia notsenaina tamin'ny fomba ofisialy ny lahady lasa teo ty ekipam-pirenena malagasy ity. Fa andetsika isitaka kely ho any andafiny rikany ho any Turquie marimarina kokoa orohoro-tany mahery vaika ny tranga tany amin'ny sistany manelanelana ny Turquie sy Syrie. Mahery ny 2 no namony ainy atreto araka ny taremarika vonjimaika tamin'ny 4 maraina omaly ny alatsinainy ny tranga zany orohoro-tany mahery vaika namoan'ireo vahoaka Turka sy Syrianina izany tao anatin'izany atao mbola torimaso be ny andro raha teo mbola mamirifiry any amin'ny faritry Européenne no toy izany ary tany amin'ny 12 taona voatenina ny farana mihoatra ny 2,000 izay no namony ainy raha any amin'ny ray alina mahery sy anarivony ireo trano nirodana mbola mitoy ny fikarohana hatramin'izao fotoana izao. Ateo indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity isoraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola ho avy eto ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 10 ora manasantsika rehetra hatrany andro tsy tapaka ny fandarana rivotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra
Samy Hotahin'Andriamanitra. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Ya, verina somatsara eto amin'ny fandarana rivotra sika Eric Belo. Benjamin ho azy zao. Ya, Eric Belo. Tenena zany mbola verina miorana ndray ve? Fomba rehefa sabotsy. Benjamin fa za misy fitsonana mirana. Benjamin nge mahatonga an'le Belo e. Benjakely. Benjakely zay mihitsy Benjakely. Le mirana zanaky Amina dikeny. Benjamin tata. Niaminy dada ilay nazaina fa boucher d'Afrika moa. Pinan'olona. Enjana raha samy filoham-pirenena reny. Tamin'ny fotoan'andro tsy mianatra mamono avy hatrany mihitsy reny. Ny zava-misy dia le marinina aloha teo aloha zany hitondrantsika azy foana ny marinina aloha ny fahanginana Francis ny fahanginana tsy midika fa resena mihitsy. Za vao nandeha tamin'ny fandarana foana tsy saky tsy teny tsony tamin'ny fandarana tsony. Misy fotoana tsara mihitsy ny mangina ary fandresena kokoa ny mangina noho ny olona mitatasiaka. Anisany valy teny. Anisany zany hoe afaka mamaly ianao. Tadidio fa raha misy olona vazavaza aminao fa ianao tsy mamaly marary le olona marary be anao anatin'ny olona vazavaza dia olona marary. Vazavaza raiko ny mpanaratsy olona raiko ny mpanenjiky olona ray marary reny misy namana izay namana anankiroa ray sady mopera izy no psychologue fa ny anankiray indray docteur en psychologie dia niteny mihitsy ny hoe itsika rehetra io izy marary saina daholo fa ny degreny tsy mitovy dia efa mandiny tena mihitsy ny tena za tsy ao anatin'ilay tsika rehetra. Za mandinika fitaratra mihitsy za tena za koa zany tena marary saina marina. Satria za le karazan'le olona le tsy mba miady aman'olo reny. Za aloha zao nitsapako dia tia ny olona dia mila ady amiko. Angamba mety misy fanafitohinana avy amiko angamba amin'ny fihetsiko na amin'ny fiteniko na amin'ny fomba fisainako. Fa za zany le olona le tsy mahasahy miady aman'olona foana. Ka rehefa tonga ny vavabe ataon'ny olona zay hitako hoe diso tafahoatra ny tokony ho izy kosa ny tsara kokoa amiko mangina. Raha vava haiko za tena nisan'ny olona mahay vava ary afaka mifamaly mihitsy amam-bava. Fa raha hitako hoe olona azo ifamaliana dia ifamaliko tokoa. Fa rehefa tena hitako hoe olona tena efa tsy izy tsony kosa zany hoe nohan'ny artista volany eo da aleoko mangina. Tsy hitako tsony zay tenenana an'izany. Raha mbola izy inona kay le mercato inona ny famaliko am'izany ny mercato ara tsy hainao akory. Eo akaiky mercasina. Za koa raha nabavy dia hitovy aminao koa fa za koa nakombana vava amin'izay leo. Fa izy raha nabavy nio misy raha nabavy koa mandefa message manambara hoe manao hoe manambara vava. Ka misy koa ny fitenenana hoe tsy resy sekoly ny olo mangina satria anisan'ny fanehoan-kevitra tsara indrindra ny fahanginana. Maneho hevitra ny olona mangina fa tsy hoe tsy maneho hevitra koa faneho-kevitra ary efa misy ny fitokonana mandrehitra labozia ndray mandeha tsy fantatr izy iny fanehoana alahelo arehitra ny labozia tsisy resaka tsisy sono tsisy ninina fotsiny dia mitangorona dia fanehoana fa hoe tsy mety aminay zao zavatra zao ohatra n'io faty olona tany Esira io zao anisan'ny mampalahelo bozaka mahamasina ohatra ekena fa raha ohatra zao ny olana le am'le miresaka hoe miresaka fa zao za manokana aloha ny ohatra ny mpampianatra io raha ohatra ka misy mpianatra anankiray mahatsiravina be ao anatin'ny lakilasy dia ny mpampianatra tadiaviny zay ahafahana miodina manodidina n'io mpianatra io ny fehezana ny olana ao aminy hatramin'ny hoe mandeha any an-trano mijery ny ray aman-dreniny io fa inona ny olana amin'ity zazy ity fa hafahafa izy any am-pianarana ary tsy mandray fampianarana ary maditra ary be famaliana any am-pianarana izay dia raha eny amin'ny fiarahamonina ohatra haiko mahatsapa an'ilay ondrina ohatra n'ilay ondry lasa nitsoaka anankiray dia ny 7 na vela fa mandeha mitady an'ilay anankiray iny isika kosa aloha ny mpanabe ny mpampianatra sy ny miresaka
na any amin'ny fiarahamonina tsotra aza dia tokony mitady hevitra iodinana manodidina an'ilay olona izay tsapantsika ao anatin'izay fahaizantsika ny fiarahamonina fa marenina aloha ilay olona. Izany hoe be loatra ny fitaizana ratsy averiko tsara, be loatra ny fitaizana ratsy natao tamin'ny olombelona sy ny fiarahamonina teto amintsika ka tsorina fa tsy ny sekolina ampianarana akory, tsy ny fiangonana akory, tsy ny tokantrano akory, tsy ny fokotany akory, fa ny zavatra politika. Izay zavatra izay mantsy indraindray mampitsaitsaika no miteny azy. Fa ireo daty ankalazaintsika tao anatin'ny rahatram-pirenena rehetra hoe politika daholo. Ny resaka olana rehetra mitranga amin'izao dia izany miditra kely anatin'ny resaka hoe bozaka mahamasina fa tsy henoko vaovao mbandeakama teo. Iny no mitranga iny izany. Dia rehefa mitranga amin'ny manaraka ve dia mbola hitranga ohatran'iny ihany, izany hoe ratraina kely ny toerana dia avy eo atao izay hanamboarana azy sa hoe misy hevitra ihany sa hitady eny be tsy mitatatra raha angaha atao amin'ny manaraka ny ohatra ny fitsenana sy sisa ohatran'iny. Manahirana manko miresaka an'ilay loha hevitra satria manjary ohatran'ny hoe indray nareo izany dia lasa any nareo tsy olana fa miresaka pratika fotsiny satria hoenjehana ny fanamboarana izany dia mety satria ilay resaka nataoko teto hoe Stade de France Wembley mitsoaka ilay kianja fanaovana foot rehefa anaovana concert. Stade de France rehefa anaovana concert dia miala ilay terrain de foot fa soloina kianja hafa afaka hitsahana ilalaovana ohatran'ny ao Palais des Sports. Dia resaka olana moa izany miditra anatina olana misy namana mpanakanto hita ao anatin'ny Facebook amin'izao tsapa ihany hoe savorivory ihany ilay tontolon'ny fanaovana ny kanto satria tsipona kotra ny mpanakanto amin'ny resaka seho samihafa ary maro ny tena tia sady milona ao anatin'ilay zavakanto nefa mahatsapa fangilofirina. Mino aho fa ny fantatritsika izao olana le mitranga antara samy bandy mpikarakara zavatra mpitendry ohatran'izany. Rasy ilay kisarisary fa mampalelo zalava dia alaminy foana ihany zalahy raha mety fa manjary mampalelo ilay izy fa tsy resaka sary ratsy ivelany intsony fa en interne mihitsy lasa mampalahelo ilay tontolon'ilay zavakanto satria na ny orkestra raha tamin'ilay volana janoary dia nahatsapa mihitsy hoe mitsipona kotra atao ahoana fa ilay tontolo manodidina ny lasa ohatrany tsy ampy loatra mba hanosehana an'ilay zavakanto ilay tiana izany. Averina indray ary anareo tapitra. Amin'ny ankapobeny rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fandiniana ary ny fijerena zay zavatra niseho tamin'iny andro lahady iny dia ny hafaliana kokoa no ny ban-toerana. Eny misy ny alahelo, eny misy ny atezerana, eny misy ny tsy fahafaham-po, fa amin'ny ankapobeny reny no fihetsiketsehana nahafaly ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny, indrindra moa fa ny vahoaka malagasy teto Antananarivo ny amin'ny fandraisana ny barea ho fanehoany fa iray fo iray saina amin'ny zalareo izy ary mba te ahita an'izany mpilalao ny barea zany daholo ny tsirairay avy. Ny sasany moa ny safidiny tsy ho eny Mahamasina mihitsy fa dia nanamorona izay lalana nandalovany zalahy hatrany Vato ka hatraty Analakely hatraty Mahamasina taty dia ny sasany ndraiky koa dia nivelona taminy hoe tsy miraharaha zay olona tonga eo izy na iza fa bizina ihany dia hivarotra satroka, hivarotra t-shirt, mivarotra polo, mivarotra ny godisy rehetrarehetra mikasikasika ny barea. Zay ny anay ny tena ataonay na izany zany miaina ao anatin'izay barea zay daholo ny olona rehetrarehetra. Toizako amin'izay resaka baolina kely zay ihany Francis fa mifandraiky amin'ny fanampim-baovao tany Matsiravina dia niseho tany Turquie omaly maraina be tamin'ny 700 eo ny maty. Nisan'ny zavatra nanaitra navy hatrany nianaka hatraty Syrie le izy. Ie satria teo amin'ny sistany raisana le izy be dia be aloha zany hatreto aloha roa arivo mahery ny maty fa mbola tsy fantatra koa izay mbola tototro ireo trano be dia be ireo. Arivo sy 700 no henoko tamin'ny maraina satria eo amin'ny 7 arivo eo nanaratra aloha zany zavatra somary sarika saiko voalohany dia hoe mba misy ihany le malagasy fatrany raha tsy teny afa tsy Fontaine mpanao baolina kitra malagasy matianina milalao any Turquie soa fa efa namaly Fontaine fa velona soa matsara fa ny Ganianina amin'izao fotoan'izao dia miandry ny vaovao any Atsoa mpilalao Ganianina koa io izay tsy aheno vaovao tsony hatramin'izao aloha ary dia efa manomboka mitomany ny mpakafy baolina kitra Ganianina hoe maty izy any Turquie ka izy aty amin'ny ilany aty akaiky Ambatondrazaka aty zany hoe tsy any le misy aleo tany fa tapaka ny réseau dia tsy afaka mifandray zavatra ty mba andeaka matenenina amin'ny
Ny andro be an'le zany tady hevitra fanazavana tapaka an'ilay zoany satria nongana le pilôna ny orange le ao ambatonga zaka ao dia izay mahatonga izy tsy afaka mifandray fa amigany any tena enjana le satria efa manodidina hatrany amin'ny firy ina moa rehefa 5,700 eo ny rehefin'le horohorontany ka 7,5 faingo enina le izy amin'ny maha-fanefesana resta tamin'ny taona 777 amby no nisy mitovitovy lenta tamin'iny izay nahafatesana olona 1 sy 7,000 tamin'izay fotoana izay tany Turquie ihany fa tamin'ity ndray mitoraka ity izy mbola miala tsiny re tena izy mbola 1,000 fotsiny mahery ny maty nenamatsika ny fa zay fitenina fasy irotsy any Jordanie no milaza sy manambara manao hoe eno hatraty a Jordanie iny ary misy tranonravatra aty eno hatrany Zorobe ary na eno an'izy Azorbanie Zorobe nefa le izy le etsehanany fa le izy tena faran'izay enjana olo le izy satria tena saikina eno azy daholy ny tamin'iny faritra rehetrarehetra iny ny mbola isorana zao Andriamanitra zao dia ny miteny amintsika malagasy izy hoe tsy omena horohorontany ianareo fa mba cyclone kely iny nomena anareo satria amin'Andriamanitra zany mba kely zavatra ity kanefa dia efa faran'izay ngeza amintsika ny fiantraikany zany amin'ny fiainana andavanandro satria misy olona eo amin'ny 10 ny amin'ny 20 eo isan-taona no mamoy ny aina raha tsy diso ny vokatry ny takaitra navelan'ilay cyclone nandalo farany teo zao efa manananika ny 20 any ny olona zay namoy ny aina ary anoany amin'ny 30 any ny tsita popoka zay nanjavonana zany hoe mety lasa ny rano zany na zany Francis mandrapatonga lovina no afaka tenenina hoe maty le olona raha hoe tsy hita mihitsy samy mijanona amin'ny tsy hita iny foana izy tena rehefa ao anatin'ny lalàna sy ny eo fitsarana dia tsy hita popoka fotsiny ilazana azy sarotra mantsy ny ilazana hoe maty le olona satria misy olona koa manararoatra mitsoka amina zavatra ohatran'ireny dia mandositra izy miala ny vady aman-janany ohatra na miala ny fianakaviany izy dia any izy dia makany amin'ny toerana hafa dia tsy hita popoka filaza azy kanefa izy tsy maty ary misy olona fetsifetsy no ny antony ara-piarahamonina manova identité mihitsy tonga dia miova izy hoe ianao zao any Philibert dia ahoana ianao no lasa Simon tapoka eo nefa hatramin'izay zay Philibert foana dia rehefa fanena aminao izy raha Philibert zany ka Philibert zany Philibert rangahy ianao taloha ianao ohatrany somary maintimainty volo dia zao ianao lasa fotsifotsy volo ka zany tsy Philibert sy ianao rangahy Philibert ianao ianao taloha maintimainty dia lasa fotsifotsy efa hoe tsy Philibert kefa hoe fa izy anefa ianao Philibert zange rangahy ty Simon zany izy taloha ianao Philibert Simonda ka le izy io misy rehefa hoy fitsarana hoe tsy hita popoka le olona dia tsy hita popoka aloha filaza azy zany zao eo amin'ny sehatry ny ara-panjakana tsy fepitaona io ohatrany tsy misy fepitaona io raha ny fahalalako azy ankoatrany hoe hita faty koa le olona afaka fotoana hita faty izy zany natao hoe maty tsy hita izy dia mbola tsy hita indrindra mantsy ireny olona maty amina loza-piaramanidina latsaka any an-dranomasina ireny mantsy no tena atao an'izay hoe tsy hita le olona satria mety sao dia lasa ny riaka lasa ny onjany rano sotominy rano any dia lasa any amina firenena hafa ohatra le olona zany ny anarako teo amin'ny teny malagasy ragoty kely irika kay onja ragoty ny resaka vona voajanahary moa iny le resaka fa za miverina kely amin'le resaka le niteneniko teo fotsiny isisiako miditra amin'le hoe ohatra hoe fikarakarana zao taditsika fa nisy télévision anankiray nanao famaranana tamina fifanana anankiray tao amin'ny palais des sports natao maimaim-poana dia efa tsy nety le izy satria misy niratra tamin'izay dia nakalesona dia nakeny amin'ny toerana malalaka kokoa ny olana zany dia izao raha resahana ny sujet anankiray misy ny olona tonga dia miteny hoe katianareo ka tsy tianareo sisa tsy any ny olana fa efa imbetsaka teo Mahamasina no nisy zavatra nitranga dia esorintsika raha le zavatra nitranga tamin'ny alahady esorintsika ary tsiny zany atao ohatra fa ity no ohatra tenenina ny mpikarakara rehetra ao anatiny atao hoe jauge na ny estimation ny olona tokony ho avy dia sarotra no maka ny gymnase-ny Mahamasina ka ho ampiarahana ao ny artiste anankidimy ny mpanao baolina malaza lasa miverina makany amin'ilay alahady moa zany ny atao hoe George dia mitombana tokony apetraka hoe manomboka any akaiky ny Carlton Nosy ny fomba fikadiriana ny toerana rehefa nisy agevitra ohatran'izany moa ary ireo mpandekama mety avolombelon'izany hoe
hoe fefena mialoha ny toerana tsy hahafahan'ny olona tonga rehefa tapitra ny isany tokony hiditra. Zany zavatra zany kosa amiko aloha traikefa zany. Traikefa zany satria nahoana? Satria moa ve ao anatin'ny fitiavana anome fahafaham-pon'ny olona amin'ny fahafinaretana dia tsy asiana an'izay Georges zay mihitsy fa hoe avelao ho avy izay ho avy fotsiny. Satria le izy nge tsotra kely artiste be dia be io ny olona te hijery spectacle gratuit ary efa nisy ny zavatra nitranga mantsy dia mba lesona le niraisina satria mba le izy sarotra ny miteny aleo mba hifaly le olona, aleo mba hifaly fa bojo, aleo mba hijery bariage ny sisy. Endriendry ny olona tsy nakany fa hoe nilahatra teny amin'ny arabe satria tsapany hoe artiste tena faran'izay be dia be bare aho ho avy ao. Nisy ny kabary, isy ny fanomezana, isy ny mba samy te hahita fa misy Georges tokony apetraka reto anaty fikarakarana ary ny mpikarakara événement dia mahafantatra an'izay zavatra izay. Tombanana meloha kosa aloha hoe eto matombo papa ny raisina teny amin'ny so mandrakizay zany dia misy dikany ihany zany rehetrarehetra zany tokony fakatsika lesona satria fito febroary mantsy ny androany ka manjary sao dia lasa mivadika resaka hafa le izy fa resaka pratika ny resaka ataoko zany dia averiko any aminareo ndraiky efa niravina hono le olana teo amin'le bandibandy samy mpitelipitely fao zay zavakanto foana lesy ny sary momba an'le izy niny naseo an'ilay izy ny tsy okay saotra e. Izy ho aza mifanompanompa ao masom-bahoaka ho afa manjary makamo. Izy no mifanompanompa? Ao anaty groupe ve anao dia miady le mpitendry mba tatarao efa tsy aza tataraina fa aleo rehefa maty ny micro dia tatarao rehefa avy eo fa tamin'iny alahadiny kio no anisan'ny tena nampisongadina zany antsoina hoe Anisette izy moa zany zao Rebecca izy moa zany zao ino mba hiran'ny Rebecca fantatro nafatarana ty mpihira rehetrarehetra ty zay mandeha le hirany dia fantatra ihany ay ve io zany izy koa le mpihira anankiray ity moa izy koa le mpihira anankiray iny moa le ty tsy tadiny teo le izy fa misy mpihira zany amin'ny tanina hoe fa mba manina moa tsy nampidirinao ianina satria tao anatin'ny tampotampoka ihany ny tsonany reny mpanakanto reny dia ireny no mpanakanto voasaringotry ny tanana tao anatin'ny fotoana fohy fa ianina sy anina le netreretra ho avy eo reny tsy tratrantso reny satria efa lasa nanao fampisehoana any amin'ny toerana hafa zay ny tena antony anisan'ny antony moa zany fa tsy tena antony fa tsy de hoe koa zay no marina dia noho izany ireny zany no artiste tratrantso tamin'ny fotoana zay nanaovana iny fandraisana ny barea iny fa dia misy ohatran'ireny fa amin'ny androandroany ty fankalazana ny fahafitony volana febroary eo avo tonga saina fa malalaka ny lalana any atsimony rano any mandrapatonga aty anosy aty fa noho nizay tonga ho tanina renina tera ny lalana ao tanina renina fa notanina no mipetraka tao an-doko fa ino ny reto polisy reto ino ny reto miaramily reto aika fito febroary androany isy etsiketsika ho atao zany ao ambony ao izay atao mahazatra hoe fametrahana voninkazo maro-pahatsiarovana zany rehefa amina fotoana ohatran'izao ampatsivina ihany moa ny zavatra niseho tamin'izay fotoana izay fa fahafitony volana febroary tamin'ny taona 2007 amby angambana izy iny raha tsy diso 2009 7 amby 2000 ve ny fiteny sa 7 sy 2000 satria 7 amby folo sy 2000 ny fiteny 7 sy 2000 tamin'iny 2007 amby iny no nisy an'izay le fito febroary zay nisy ny fihetsiketsena natao taty amin'ny kianjan'ny fahatelo amby folo volana may taty dia niakatra teny ambony teny tanina renina teny amin'ny Ambotsiroatra iny dia nisy ny tifitra vararaka zay tsy fantatra hoe avaiza sy avaiza loatra dia nisy ireo olona maty zay tsy fantatra hoe firy moa totalan'le olona maty tamin'izay fotoana zay fa dia io no atao hoe anaovana maro-pahatsiarovana isan-taona ho fanomezam-boninahitra an'ireo olona maty voatifitra tamin'izay hetsi-bahoaka natao tamin'ny taona 2007 amby izay tamin'ny taona 2007 amby 7 nisy zavatra nanaitra na ihany zalahy tsy resahako amin'ny ankambon fa nanaitra fotsiny le fampitambovoana ataon'ilay sady mpanao politika moa izy iny no tsy haiko momba an'izy iny fa ohatrany nampatahotra anahy ay ao an-tany morao misy maty matetika ary dia rehefa tsy alain'ny fianakaviany ilay razana dia manao ny asany voalavo hoy ilay fomba filazan'ilay namana azy fa manao ny asany tsy hatrany farany ange fa mety hoe hoanikany voalavo kely fa tsy maintsy alevina ny fasany fahasambahinan'ny zanahako io zany le nanaitra anah hoe ino ty andraso io le nanaitra anah hoe manambara manao hoe fa maninona raha ampiasaina ilay fonja vaovao iny imeritsy atosika moa izy io fa mbola tsy miasa le any olona vitsivitsy ny ao
eny efa miasa ihany fa zany miasa le izy fa olona vitsivitsiny eo ka aleo analana mihitsy le atao tamora raha ohatra ka eritreritra ny anahy raha ohatra ka amin-drana makany fa tena enjana be za zany eo ampamakina le manana mangazo maina fa mangazo lenany any mety tsy tena hoe misy bononoka any misy solovolo mety tsy tena ofisialy le vaovao amparitaka ny atao hoe ofisialy moa dia miampy fanamarinana miampy fidinana ifotony re zay izy ny atao hoe tena ofisialy ty vaovao ty fa mety fampitam-baovao fotsiny le izy fa na izany ara efa mampiorikoditra ihany hoe tena andoranga amin-drana le ao dia alefany zany mety atosika fa za tao fotsiny hoe hoan'ny haute sécurité eny fa aloha mindrana mihitsy aloha dia alefany aloha dia hiteny toy eny iny moa le ohatran'le filazaka foana hoe ny fihevitro tsy fihevitra reo eny tompo zany hoe misy zavatra rehetrarehetra ny tompo zany ao dia tsy hitovizana fa ohatrany hoe tsy dia mahazo vaovao eny amin'ny fonja eny mihitsy ny mpandiaka aminy ny raha mijery vaovao isan'andro amina hoe fahita hoana manokana tsy maintsy hoe fanadihadiana manokana mihitsy zany ny atao vao afaka hoe mahazo vaovao ohatrany hoe fonja vaky zany saropady ny any amin'ny fonja tsiny dia tsy satsaratra kely manao fanadihadiana any fa mbola manao taratasy karazany betsaka ianao mpandiaka aminy mifangatahana atsy areo makany afaka mandeha hiatrika an'izay fa fidinana eny zay fa za manokana za isan'ny tsy dia tiako loatra ny midina ifotony eo amin'ny toerana ray io nanao tournazy zany zay dia fa nahazo alalana dia za ao anatin'le fonja zay tsy hiditra ao ampatsinaitra amin'le gardesiety tsy hiditra ao fa manamana hirakirana ihany akazay indrindra tsy hiditra ao zany ko asina fanamariana ihany tsy dia mifandraika amin'izany resaka rehetrarehetra zany zavatra hafa mihitsy ny lavanila tsisy mividy any Mananara io zany zao tena tiako resana tena le lavanila anisany tsara hoy zareo mpamokatra ny vanila tamin'ity taona ity kanefa mampalahelo fa ireo olona nahazo agrément tsy tonga mividy an'le lavanila akory ka ataona ino reto tsy foto-tsakafo malagasy fa entana fanorana nefa ve le lavanila le tena am'le hui tena tsara ary nasehony amin'ny sary mihitsy le izy misy na sarina photo misy sarina vidéo mandehandeha any amin'ny télé io le resako io dia mandehandeha ihany koa any amin'ny tambajotra sosialy any dia tsara ny qualité-na vanila tamin'ity taona ity tsy dia betsaka ozy izy zareo ny vokatra fa somary niena kely fa naizanazanaiza dia tsara ny kalitaon'ny lavanila tamin'ity taona ity fa saingy ny mampalahelo anay mpamokatra dia tsy misy mpividy tonga aty inona ny antony misy ireo olona hoe ireto ny olona nahazo agrément nisy 70% eo angamba diso ny fikambanana na ny orinasa nahazo an'izay agrément ny fahazahoan-dalana hividy lavanila zay tsy tonga le olona omaly raha tsy diso nisy lobary andasy makasika an'izay nampanatsoan'ny ministera rehetra zay nomena agrément mba hiresaka makasika efa nandramanao ve nytoistoran'ny KFC eritrereto any akobe malefaka aok'izany ao anatiny nefa mikarepoka ery ny ivelany miaraka amin'ny salady sy voatabia mayonnaise matsiro be izay KFC ihany no manana ny tsiambaratelo ny fanaovana azy izany rehetra izany nofonosana tortilla mafana tsara tongava makafy ny twistoran'ny KFC ilay roulade matsiro be mampiaiky ny rehetra ao amin'ny KFC irery ihany KFC Manatalenta dia manolotra formation professionnelle ho anao izay linany amin'izany toy ny formation pour téléopérateur ho an'ireo izay maniry ny asa amin'ny centre d'appel mandritra ny iray volana ny fiofanana raha te hafeny teny frantsay na ohatra ny vazaha miteny roa volana ny fiofanana ary miangy amin'ny niveau anao no anombohana ny formation ny 9 févroary ho avy izao ny fidirana ho an'ny formation langue française ny 8 févroary kosa ny fidirana ho an'ny formation pour téléopérateur raha mila fanazavana fanampiny dia atsoa ny laharana 3404 461 34 na mandefa afatra miafina amin'ny page Facebook Manatalenta toerana Talatamaty en face de Forme Plus. Cellule de prière avec les prédicateurs de l'océan Indien, Luc et Stéphane. À l'espace Milacad et du Terminus 194 Mausolée. Chaque mercredi de 14h à 16h. Vous avez besoin de miracles dans votre vie. Bénédiction. De guérison. De paix.
de libération et surtout d'encouragement. Dieu peut intervenir dans vos études, votre carrière professionnelle, votre foyer, vos relations et surtout dans votre vie personnelle. Infoline 033 85 253 41. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ny lanitra akory tsy mba miangatra fa tandrifindrao any mandalo aminao io. Tononkiro zany. Tononkiro zany. Dia filazanay anazy aty amin'ny tontolon'ny asan-gazety mandalo désir. Mandalo désir. Misy fotoana zany tsy maintsy mandalo désir daholo ianao eo amin'ny asa fanaovana afaka miantso amin'izay nareo a. Sady mahazo miantso no afaka miantso a. Zay arana. Rehetrarehetra ato amin'ny rivotra tompoko. Salama tompoko. Aiza ianao? Raha tontolo andro mahafinaritra tompoko. Tsy zay azoko tapaka ny fifandraisana taminazy. Ny zavatra saika ho resahako fa adinodiniko kely kalkalizy mihitsy ary mialamatry mo raisiko ndao? Efa misy ndao ngao? Maheno bandekama. Mirabo, mitenena, mitenena. Dia mirabo bandekama. Dia zany mba ny anazy tengo androany zavatra hafa mihitsy ny tiako mba ho resahana kely androany resaka domaine sy resaka fananantany. Asa raha sika atao eto amin'ny no manasa an'ireo olona ao amin'ny tompona ndraiky sa resaka domaine io fa tena maro ny olona tena sedrain'ny olona amin'ny resaka hoe mivitany so dia tokony hisy olona anazava inona marina ny démarche atao makaiza fa zany tena moa anisan'ny victime matoa namana sy havana tena victime amin'io zavatra io ka asika eto amin'ny fandarina raha afaka mamanasa raha maheno moa ny tompona ndraiky fa dia atsoko mivantana mihitsy mitongavana reto aza avao ahoana marina le démarche fa mampalahelo zavatra ka malagasy dia miezaka tonao anaty fotoana maro tonga avany olona dia milaza fa tompo tantampoka dia manana papier complet dia mahagaga hoe ahoana mahatonga izany zavatra izany fa mba angatahana amintsika tompona ndraiky sy angatahana eto fararano hoe afaka miresaka zavatra izay ve zay fa misaotra betsaka antsika menakafo tompoko makasitraka makasitraka bandekama dia mirary soa antsika menakafo mirary soa nga marina mihitsy zay teninao teo zay bandekama hoe ilaina mihitsy ny tompo be dia be ny olona menimenina amin'ity resaka tany ity mitombona vanto moa tsy efa lazaina ntsony ndao za ts'izy andy mihitsy zato izy miarabanareo ranga dia miarabany teny tain'Andriamanitra jotsy olo aty koa izany mba misy resaka anankiray mitovitovy amin'ilay teo fa tsy ny resaka tany any le fa fandoavam-bola any amin'ny heviketra asainy ianao rehefa manao an'io anoratra tany io asainy ianao maka valeur ny anaty internet any rehefa azonao le valeur alainao dia hoentinao ao aminy omenao azy le taratasy tena zavatra nahazo ahy mihitsy fa 495 000 ariary voalaza ao anatin'le valeur ao anatiny nalaina tamin'ny internet 1,100,000 ariary nasainy aloha inona ho azy zany midika ty zavatra nasainareo nalaiky ty inona tsy izy io izy fitianay teny izy ka za tsy andoha dia vitiko teo masony le taratasy dia lasa nandihy satria tena ohatra ny fely loatra zany le foko dia tezitra dia vitiko dia lasa nandeha ena tsy miverina fa tsy nety miverina tsony mandraky to ny androany ka tsy haiko hoe inona dikan'izay marina ve le zavatra teneniny hoe 495 000 ariary ny ato 1,100,000 ariary ny asainao aloha fa rehefa nangata-panazavana tany amin'ny olona hafa dia niteny le olona hoe ianao nga mba samy dia nataony riva neneto iny valeur iny ihany nalohany tao sotra tompoko makasitraka tompoko etsana ihany zany aloha ary be lehibe nefa tratrana tranganjavatra toy izany raba tompoko finoana radio salama bandekama salama sokarandriamanantena inona vaovao marisy ho zahay aty hoe ny fahasoavan'ny tompo
Tombo voninahitra rangahtsika mianakavy tomboany. Momba an'le resaka mitambazotra serasera rangahy tsika tongavana. Ohatran' izay resaka raha Francis teo a. Ie. Io ve tsy azo ovana le bandekamo ty resabe ty. Resabe ao mitambazotra, resabe ao mitambazotra. Ilay anaty sampana fampalalam-baovao sasasasany. Eny iny any amin'ny fampalalam-baovao fody nitiosany bandekamo koa raha vao iteny an'izay eo. Hevitra no nanovinoko. Eno marina zany. Ka tiako tongavana ty resabe ty raha tokony asiana raha aovana rangahy ty aza atao resabe sy fatao hoe fanehoan-kevitry. Zay ny tena izy. Zay ny tokony ozy hoe fanehoan-kevitra. Fa atao resabe ohatry ny sisy piailosolo afarafara ao. Finina indray? Fanehoan-kevitra rangahy tokony malaza azy. Nareo any Antsimona ohatry misy vaovao be resaka mihitsy zao. Ambarao faolazako anao. Inona no renao? Inona le trangan-javatra tany amin'ny faritra Nosy na any Isira? Any Isira? Nisy tany Isira dia nisy taminay ty Bekily, nisy tany Saonala, Betroka. Le famonoana tena enjana. Fanasiana be. Saisony milaza anazy rangahy fa dia io zava-misy. Atao ahoana fa dia mahereza foana. Bandekamo teneniko hoe marenina aloha e. Marenina aloha. Marenina. Zay rangahy mazotoda ahoana e. Ratsy rangahy. Arivo-ariary indray ny kapoaka vatana amin'ity androany ity la resa. Zavatra hitako aloha. Izaho mezaky mijery isan'andro an'io zavatra io. Miarahaba toko. Salama tompoko. Salama tompoko. Fanamariana fotsiny mahakasika le kianja Barea le simba teo Simba tsy mihitsy nanana solution hafa mihitsy ve ny fitondram-panjakana mba tsy natao tao lay fitsenanany Barea mety misy hafa tokony mba natao zao dia lasa miverina manamboatra an'ilay izy raha dia hoe tokony vola mba hanampiana ny commune hanamboarana an'ireto lalana potika eto Antananarivo reto ve tsy mba mety ve zany zavatra zany fa dia sasatra ny miarina, sasatra ny mamboatra le kianja le fitondram-panjakana dia lany amin'izay vola fa tsy mba misy any amin'ny zavatra hafa fampandrosoana an'le tanàna Antananarivo mihitsy fa dia mampalahelo loatra tompoko dia zay no mba teny atsiko hoe mba jereo ihany fa aza dia mijery zavatra kaikely sy izay mahafalifaly ny vahoaka fotsiny fa izay zavatra maharitra no tena tokony mba tadiavin'ireto fitondram-panjakana reto. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko sady ilay izy tsy maintsy amboarina bandekama rehefa tsy maintsy amboarina ilay izy satria tena enjana be zany ny zavatra nisy tao hoe. Fanapa-kevitra mila olon-dehibe kokoa. Eny tompoko. Tapak'izy nanjery an'ireny fiongotany grille de protection ny bozaka tsy fantatra hoe natao inona mihitsy le bozaka e. Mieny tompoko. Miarabantsika rehetra. Miaraba tompoko. Kamarera dia miaraba Clarissa e. Miaraba tompoko. Mahafinaritra. Merci beaucoup rangahy ho an'ilay fandarana. Manao embouteillage koa tafiditra amin'ny telefona. Embouteillage be aty Ambodimbona makany Akoronantsy hainao iny miasa ve le polisy fa tsy miasa fa tena makivy e. Tena efa hitako teo io. Makivy rangahy. Tena marina. Saika miasa ve le caméra sa tsy miasa ve ny polisy fa dia faran'izy ity mba samy andamina antena dia samy sisisika amin'izay ale tsy maintsy haka demande d'expiation ireo zao patron rehefa avy eo. Fa inona ihany ty tala lavide? Manahirana izy ity ny vady akava. Izy dia tsy hitantsika momba le lalana da malahelo be amin'ny lalantsika eto Madagasikara fa izy raha moa eto 67 raha mamotaka maika avy any ambavo. Zay zao any avaratra ny Jojoro be any Ambatonona any tapaka ny lalana dia mampalahelo. Ny sakafo misy fa vidy miakatra. Tsisy zavatra mirita zany ny mpandeha zao e. Tokony mba jereo fanjakana malaky zany ribo 19 zany misy goudron zany taloha. Io mialy eo talata volonondry jusqu'à tany Analaròa any. Goudron zany tokony anelanelany teo ny lalantany fa mbola tsara fa zao tena potika tanteraka tsisy ilavana azy tsova dia tapaka ny lalana dia asan'ny région sy ny DRTP raha manao ny asany matsika dia voalala voatango e.
dia makasitraka bandy kamarina dia mirary soa dia bonjourné daholo a. Dia motiativa makalio be ka. À 4 ans zao raha ve dia anao dia mady explication ndray. Nahira dia efa idalaty dia diaiky aloha anao tara, diaiky avaro ianao tara ihany. Fa to daholo merci beaucoup e. Endraga. Voninkazo no le recevera sy ny chauffeur ary le taxiphone zay nitondra zazana rary nakany amin'ny hôpitaly. Nafono mihitsy ny versement fa mirava tompoko. Allô. Ien tompoko efa maheno anao. Aza mianareo tonga dia mitenena. Sika mba hiteny kely momba an'ilay tamin'ny nahady Barea iny ahako e. Lafinaritra satria mivoaka daholo ny olona fa zay mbo vao afaka miala voly e. Efa niaritra ny fiainana manahirana teto amin'ity tany ity zany. Dia mba nisy iny occasion iny dia hitanao fa mivoaka daholo ny olona fa efa dodroky ny fiainana. Iny enany nampalelo anao le Barea aloha zany dia efa deraina manokana nanome fifaliana ho antsika malagasy tamin'iny. Fa ny tiako lazaina fotsiny dia mba jereo re le olona fa tsy ampy fialam-boly e. Mba karakarao zany matory hevitra tsipy teny anako mba diovy tsara reny amin'ny mialohan'ny ranotapahana hatrany Ambohitrimanjaka mba misy toerana mahafinaritra ny olona rehefa mba fety ohatran'ireny fa tsy miandry ohatran'ireny dia tangorona amin'ny toerana anankiray fa mba afaka miala voly ny olona rehefa tia misy fotoana ialany voly. Zay zao misy occasion mba nivoahana dia mba nararoatra ny olona dia zay no nabe olona. Fa dia tena mampalahelo le olona amin'le eto Antananarivo zany le ohatran'ny ohatran'ireny nefa tsisy to satria ny any Matasoa efa ratsy ny lalana, ny NDPF lavitra be. Eo Ambojatovo moa zany dia kely fotsiny sisa satria mba ny sasany idirana dia mampalahelo. Dia tiako marena fotsiny koa amin'le hoe eto Antananarivo misy lalana tsara tarehy mba sisa tsara tarehy eto Antananarivo ankoatry ny Antaninarenina. Hitanareo le nalo amin'ny miakatra mausolée iny dia ana mahitsy miakatra mausolée mba dadasika misy hazo maniry fa efa misy mpivarotra amoron-dalana efa mitonga tsikelikely amin'ny sisiny iny dia ho rakitra trano kely feno mpivarotra sy feno olona mipetraka indray iny zany dia mahaiza tsony zany dia makapely divortel tsy mba zavatra mahafinaritra ny maso dia reny eto. Ny tanina reny aloha dia soa ihany fa mba voavitra soma tsara aloha hatramin'izao. Zay zany tiakola zay ny mba Makasitraka tompoko le ramatona tanina tamin'ny Barea iny zay zao mivavaka ozy izy tonga dia ty fa vao mody any zay tonga dia hoe anjarana indray zao mivoaka fa Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba nareo. Salama. Taiko anamarika vetivety fotsiny andro afaka RDJ muzika indray resahako. Tena tiany RDJ dia tena tiany RDJ hatramin'izay fotoana lavabe izay fa fanamariana fotsiny le izy. Sao dia tokony tsy gadona le resahana satria matetika le fotoana misy hoe na mafana dia tropicale nefa ny olona any amin'ny faritra any amin'ny tropicale zany manao an'ilay mafana ohatra. Dia le karazana type de musique nefa ohatrany mitovitovy daholo le rythme. Dia nefa le rythme gadona raha ny fahafantarako azy tsotsotra aloha. Dia izay fotsiny no saika mariako hoe mba fanatsarana fa tsy hoe mankasitraka tompoko tao anatin'izay fanamarinana izay. Fanamariana dia efa tonga ny amin'ny tompon'andraikitra izay misy mihaino misy koa moa zany tompon'andraikitra ato ampiasanato. Mankasitraka tompoko. Miaraba tompoko. Za tompoko mampiasa lalana avy aty amin'ny Forelo. Dia mba mangataka tompoko an'le tompon'andraikitra an'le lalana mba le commune zany no tiako lazaina. Hoe izany tena tompon'andraikitra an'le lalana le commune sa zareo ato amin'ny zone France Azovato. Fa mba manontany tena ihany satria roa alina isam-bolana tompoko no alaina ho an'ireo taxi be izay mampiasa lalana eto amin'ny Forelo. Ao anatin'izany coopérative 159 154 ligne F 199. Raha tambatsika ireo isan'ireo coopérative ireo mety be da be ireo mety hoe efa zato isany 100,000 isam-bolana nefa raha voatara fandoavana dia mamelo ny polisy. Efa le lalana tompoko tena ratsy be tena tsy azo itsofohana mihitsy mba mangataka le tompon'andraikitra tompoko hoe mba amboary le lalana na dia hoe terrassement fotsiny ary.
efa misotandritra tompoko. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka tompoko. Misy rehefa avy eo any amin'ny farany any amin'ny sivy voateneniko. Any amin'ny sivy vaovao voateneniko atsika rehetra izay manaraka ny RTG. Allô, fahasalamana daholo eo. Miraba tompoko. Sika mba hanao remarmarika kely vitsivitsy fotsiny zavatra dia misy teny moa reto zavatra reto. Za moa zany te hisotro. Te hisotro? Te hisotro ka terianana ny lalaka terianosy. Dia misy biso maromaro eo zany mihaino ny zokila DG teo vao nalala hoe ay hoe misy événement fa ny any soratra eo amin'ilay biso maromaro mitona olona mampimehana hoe reboisement dia atoko anarana toko anankiray izay tokony dia izay zany raha misy reboisement eto le aza dia ohatrany nampimehana hoe manao reboisement ve reto olona petabe reto dia izay no voalohany roa zany dia dia mitenen'ny olona fotsiny aza dia any lalana fa ohatrany ambotaka be any satria za zany zao vao tena mitapavoaka tao dia faharoa le camion ity any ohatrany be vao nahita ireo marika ny tao amin'ny tambazotro le camion taona ny zalabary azy zany dia tena mampatsiahy le hoe misy io vary po rehefa vaovao dia tsy misy olana mpandahelo any le izy rehefa tena mandinika kely dia raha dia mirary soa. Eny ary tompoko. Mankasitraka dia mirarosoa. Atsika le mangataka programan'ny Pro League avoakako rehefa avy eo amin'ny sivoka. Fandaran-dalao ny Pro League izay tsonany rehetra hoe mpakafy baolina kitra verina mitoy ny fidinana tompontakany Madagasikara Onjo Pro League. Miaraba antsika rehetra eo amin'ny rivotra. Salama tompoko. Ohatra mba tehana mafy kely fotsiny tamin'ny teny Jokerika manoloana an'ilay resaka fanatanjahantena. Eny tompoko. Dia mba te anana hoe anamafy azy zany hoe tokony tsisy avahana ny fanatanjahantena, indrindra fanatanjahantena teo amin'ny pétanque ny fanamafisana azy. Ary hatramin'izao lasa marary io fanatanjahantena io. Ary misy olona tena tokony ho saziana raha ao anatin'ilay izy satria tena fanitry be firenena ilay izy. Izao ny fédération amin'ny pétanque mihitsy ny tsy ho afahantsika na ny eo amin'ny Jeux des Îles ary amin'izao tsy ho afaka ho tanterahana eto amintsika ny pétanque. Reny izao tena anisan'ny tompon-daka eran-tany ny juniortsika. Ome koa vice champion monde io. Sanatria akory hoe fandrafesana amin'ny hoe lalao akoatra ny taranjafo fa tokony mba tsy asiana fanavahana le izy mbola stara raha ohatra ka zao no ampiakarana ny tena hoe ny moral an'ireny tovolahy kely reny satria junior. Raha amin'izay fanontaniana ianao nga ao anatin'ny tontolon'ny tsipikanety be sa mpilalao sy mpakafy fotsiny? Sady mpakafy no ao anatiny ihany. Raisiko ny larana fandahinao rehefa dia valiko mitokana ianao aoriana ny fandarana satria nisy antony misy fanadihadiana hafa mihitsy manodina ny zavatra io na miverina miantso kely ianao amin'ny sivy sasany raha mba mety aorian'ny fandarana. Makasitraka. Io. Tohizo ary Larisa ohatrany tsara be zany jereko avy tena. Inona ny tiana olazaina? Zay sy Larisa rehefa miaraka eny amin'ny arabe dia zandriny lava izy io. Hoe zanakelahy. Miaraba tompoko. Ngay vao tana reny. Mafimafy kely hoe. Tenena mafimafy zile. Mbola tombo fandriana. Lety. Inona ny resaka variateur nga misy resaka fan jaune nalaza be teto Antananarivo. Afaka natao mihitsy ve na nisy fan jaune teo ny devant ny stady. Le tambilahady. Tena io rangaza resahana tsony io makarary fo be. Lainao resaka nafa ingena naty resaka ianao marary fo foana. Faly fotsiny tena tenenina inona raha natiana fa grand écran be ohatrany eo anaty Mahamasina io ho an'ilay olona resta tany aorianan'ilay tafiditra tao Mahamasina. Azo natao tsara izay. Fa lisy moa resaka bariary lan'ilay bariary izany ilay ville teo amin'ny voany terrain. Miala tsiny bariary resaka moa zany.
no an'le mpiandrovo teo zany le film no tena marina na lofony zalany entina tao anaty gony fa le izy tena tsy possible mihitsy hoe mijoro fotsiny ianao dia mialo ohatran'iny mivozaka fa misy resaka hoe tena gafo le izy tao anatiny resaka gafo zavateo satria le président tonga teo be da be ny tsy tian'le président sasany normal be mihitsy lano sy amilay eto mialatsiny président fa zay fomba fisainany na le fiditra le rony teo am'le alefa aloha zily dia avy eo mialatsy mihitsy fa tena zay le fisainana hoe tsy ho an'le président io satria rehefa vita ny taony miasan'ny président dia miala izy dia mandeha ny fianakaviana izy rehefa avy eo fa hiterainy dia hoanao mandrak'izay ao fa le fisainana hitany Larisa hitanao radany firohatra le andian'le olona niditra teo amin'le niasa tena nanao miara-mirindra izaka iza hoa sady nandomba nanala le salama tompoko mitovy amin'le raha ohatra zany mamerina fotsiny dia mitovy amin'ny dipon amin'ny fa mba ampiana kely izy ny resaka barea fotsy io zany misy raha matony ny voalohany tony teny hoe tsy misy toerana hafa mihitsy ve za manolotra toerana anankiray atsonjombe atao inona satria toerana ny lalovana ihany iny avy any vato fa tsy dia lavitra loatra zany fa azo amrina olona betsaka ihany sady io izy io singa izy io vokany zany zay ataoko hoe tsy dia mahita zavatra hanampy loatra aho sady manamafy ny teneniny teo aloha zany mankasitraka tompoko marasoanao fa tena nanaitra anahy zany le sarina alefa ny video zay nisy nahita moa namana mpanao gazety mbakan'izy tena tsy sindra fo namana any antandra le resaka tonjombe nge io fa natao an'le barialy izy za contre le tonjombe kosa aloha efa hoe ao le barialy anazy io zany dia ao izy fa le fanjakana sy zay mpikarakara no prévoiran'le hoe olona folona be tsy mbola tsy tonga akory any bariady efa feny eraky ny tanany donc zany tokony heritreritra le mpikarakara hoe asivy grand écran eto zay tokony hoe nanasiny eraky ny tanàna mihitsy eraky za tena anisan'ny teny an-dalana inona tsy nanaovana an'io teto amin'ny parvis Analakely zay koa anankiray dia mety potika indray pavion raha ohatra aminao ina moa ny apotika amin'ny pavion fa tena teo amin'ny parvis Analakely io natao 100,000 personnes ny zakana Analakely le olona fananaroatra nge bandeka no tena gravy amin'io zay nge le izy ary mibozaka iny tsy potipotika afatana ohatran'io fotsiny raha ny fotsiny ny olona fa gafo zavatra za aloha teny hoe gafo le izy za tena gafo zavatra io minina tsy fitovizan-kevitra raha za tsy momba ny fanomban-javatra io mihitsy anankiray bandekama fa ohatra miaina tsy fandripalima zay dia ndrondra miandro amin'ny tokona ndraiky zay ranga mba sivratisage kely ty amin'ny tanàna anay ty tena zany enjana be ny kartie efa enjana ihany io kartie nandrondra kely io mamaimay ohatran'io mba miandro ny tokona ndraiky ranga fa tena lasa tsy mambiandro tsy mambialina tsy fa naminy atoandro ary misy manendaka zoaty aminay zany mialatsiny mihitsy an'le tompona ndraiky taty amin'ny fokotany fa ty tena tsy manao ny asa aloha fokotany anankiray dia ny faharoa ny polisy zany amin'ny alina tsy fantatro hoe ahoana fa dia tokony misy natao raha tokony mba misy ratisage kely aty aminay sasa bandeka moa makasitraka anangady amin'ny raha tontolo andro mahafinaritra dia amin'ny lakamisy mba mifampiantso dia miara-mandeha tokoa anao sur maheno ve maheno manao ty maheno tsara za ihany ty le zay koa dia anisan'le nitsena olona teny amin'ny vato dia rehefa nieritseritra zay dia zay le tsy andeha ho any Mahamasina satria kosa le izy efa nomena soa hoe na ianao makao Mahamasina tsy mitsena eny vato dia avy hatrany dia Mahamasina miandry le fety be sy ny sisa ery amin'ny gradin na ianao makeny vato dia tsy makao Mahamasina satria tsy omby mihitsy ny olona ny vato sy ny Mahamasina no atambatra aloha tsy tafiditra mihitsy n'le izy fa le izy amiko aloha kanjany barea foana ny andraisana ny barea voninahitra ambony indrindra ho anazy zany fa tsy hoe hoentintsika Analakely kosa ry bandekama na hoentina any an'inona fa
zay ny eritreritra amin'ilay izy a rehefa mba tokony mba mahatsapa-tena ny gafy aloha tsy haiko fa dia tena mahatsiravina ilay mijery an'ilay bozaka sy ny fefy sy ny sisa eo amin'ilay kianja fa misy tompon'andraikitra amin'ireny zavatra ireny a dia aleo ny tompon'andraikitra angamba no ametrahana ny amin'izay zay fotsiny a koa fanamarena satria fa izy anie zao sy tokony efa nisy kajikajy meloa zay mihitsy ilay izy zay dia tompon'andraikitra amin'izay kajikajy meloa hitany raha zosy zany de ny teny fotsiny azo afaka natao teo analakely any fa ny tena izy ao mamasina nanao afaka natao tany tapon'ny olombelo izy na afaka natao taiza fa aleo aloha zany mba nikanjany bariany andraisana n'izay baria rehetra lasa mahatonda avo ny voninay pirenena dia mikanjany baria zany rehefa andraisana azy fa ny dispositif rehetra anjara tompon'andraikitra araka ilay teny namana teo aloha no manao an'ilay dispositif rehetra ny anticiper ny zavatra rehetrarehetra izay mety hitranga sy ny sisa fa ny bozaka dia saripady ho anay mpilalao ohatra afaty no any namana rehetra zay mitovhevitra amin'ny teny zay aloha no zava-misy fa dia ataontsika indray hoe amin'ny manaraka indray ho anatra ho sy lesona indray zany iny aloha zay ny tena marina aleo makalesona fa tena lasa makarary fo be le izy tena marina zaho tena maniry hoe ho tratranareo anivon'ny sekretera-mpanjakana mety hitiny tanàna vaovao zay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanamboarana an'io kianja io ny anenjika an'izay fanamboarana rehetra iny grille de protection sy sisa reny vita reny fa le tany le gazon mihitsy le tany lay bozaka mamasina mihitsy no irariko hoe ho tratranareo ara-potoana satria tena mafimafy any mafimafy mifanarenana zavatra be dehibe atao amin'ny kianja be ny mamasina io ny lalao rahateo amin'ny faraky amin'ny roapolo ny volana matsa ary tsy maintsy isy émissaire ny fikafo mbola ho avy ijery kianja hoe mialohany tena hiatrehantsika an'ilay lalao satria zareo centrafricain efa fantatra ny situation fa tsy manana kianja tsy homologué ny kianjany tsy fantatra hoe azo raisina somatsara eto mamasina daholo ve le lalao sa tsy fa dia mbo azalahy fa ho antsika rehetra kosa ninona tsy fitovikevitra ara-politika eto Madagasikara atsahary tanteraka manomboka izao ny fanimban-javatra ataovy lesony reny efa tamin'ny 2009 reny mialatsiny tsy maintsy teneniny tena anao fa mbola afaka roapolo taona anao mbola hiteny an'izay zavatra izay zany tsy revenao dia asa tsimbaina zay zavatra natao mienjana any anatiny reny zavatra reny hoe ara-manimba ianao misy sazy miandry ianao zay le izy fa mbola somary goragora dia tsy afaka mifehinina mihitsy tena zay Une voiture détruite, une voiture qui prend feu, une panne avec un bébé dans la voiture, une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol, le bris de glace. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Nareo ve hijanona sa hiaraka aminay ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 12 febroary 2024 amin'ny 3 ora folakandro miaraka amin'ny Mahaleo otronindreo taranaka ny tapakila fanzone prévente 7 000 ariary ary tsy fainao amin'ny hektaraka tapaka Caribotel Analakely Creator Service King Mahamasina famandriana Ticket Place Masina jiro sy feo miritsika média officiel RDJ panoana officialy THB Orange. Maninona kindry? Mety misy lavaka ny nifinao. Karino anaran'izany fa misy fomba tsotra iarovana ny nifindry. Rosy indro isan'andro miaraka amin'ny Colgate dia ho fona ny kary. Rosy maraina hariva amin'ny Colgate ilay tename. Ie, ny lavaka amin'ny nify dia marary be ka aza diny ny zava-dehibe. Brosy io ho nify salama tsy mety miaraka amin'ny Colgate. Ka ahoana ho indry? Brosy io isan'andro ho tsara nify kokoa. Brosy io Colgate miaro tanteraka ny aty vava
omeo azy anio ny ampitsy fenitsika. CNAM Madagascar. Misez sur des diplômes internationaux qui vous ouvriront les portes dans le monde. Implanté dans tout Madagascar, formation en ligne et ou hybride, plateforme de formation en ligne, plus de 650 parcours de disponibles, niveau bac à bac plus 8. Possibilité de continuer les études en France. Rejoignez-nous, faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous au CNAM Madagascar, siège 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarive 101. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Ia, mitoetra ny fandarana rivotra amin'ity maraina ity. Mbola eto ihany izahay sy Larisa Ranevson miaraka aminareo. Marina dia marina mihitsy izany bandaka marandrianabo namana mahafatrapo amin'ny natiny hoe resaka baolina kitra indrindra hoe baolina kitra malagasy fa ny azy sanatizany ary nefa dia baolina kitra maneran-tany mihitsy ny tena voafentina matsika. Ia, hatreto moa izany dia efa mbola vitsivitsy ny miakatra ery Amboditsiroa hatramin'izao marina fa fanomezam-boninkazo Hotantaritsika mivantana eo tiany ny raha makasika. Rehetra sao dia mamisy miandra be mihitsy hoe tena ny va. Ohatr'izany ilay hoe efa mafana dia mafana ny ambiance. Fa aloha ataoko vetivety ajanda kely tsotsotro ity mandritra n'izany rehetra izany. Aiza le izy aiza izaka hoahy tsy tako ngenona le an'ilay izy izay nge mampovana lasa ny anahana teto. Le fasotony ny Larisa ay tika hiatrika ny fambolekazo sady fifarabeana tratry ny taona ny olafitry ny enjenera amin'ny asabotsy faraika ambin'ny folo ny volana febroary izao eny volona no anatanterahana izany ny toeram-piaingana dia etsy Ampefilo ho an'ny avatia manodidina ny vilona rehetrarehetra zany amin'ny 7 ora maraina ho an'ny avy any amin'ny faritra atsinanana kosa dia eny Ampasapito eo alohan'ny IST amin'ny 7 ora maraina ny toerana lemo anatanterahana ny fambolekazo dia any avondovorona mazava ho azy amin'ny 3 ora ny fotoana iverenana samy mitondra ny sakafony avy ho antsika rehetra izay andray anjara zany dia mila misoratra anarana antsoy ny 034 19 448 08 034 19 448 08 na ny 032 02 588 86 588 sadinony ny manoratra ny isan'ny olona andeha dia ny anaranao dia ny toerana ambolenao ny azo zany mazava ho azy ny toerana ainsi voiture vous prenez dia manamarika ianao zany ny fiarana hoe andeha fiara manokana ianao na hiaraka amin'ny fiarabe an'ny zay homanina zany amin'ny fotoana isy ihany koa moa araka ny fanambarana ny fifampiarabana tratry ny taona zay ho tanterahan'ny ordre des ingénieurs de Madagascar mazava ho azy izay rehetra izay averiko indray zany amin'ny 7 ora ny fiangana etsy Ampefilo ary amin'ny 7 ora ery Ampasapito dia azadino ny manoratra ny anaranao aingana diaingana amin'ny 034 19 448 08 na ny 032 02 588 86 Larisa ohatra maheno angoty zay raha tsy raha efa lasa resaka reboisement fa asa oviana ny andromboangy ity satria le andromboangy misy anaran'le reboisement tsy le fiteniko le izy fa misy 11 anao reboisement mbola tsy maintsy mety hatrany le izy hoe anao reboisement zareo sady misy mihirahira sy ny sisa fambolena hazo sady misy concert miaraka amin'ny silomboangy raiky ambin'ny 10 febroary fotoana io dia mba alefako transfert kely ao amin'ny Larisa ao dia mba azo voizina ihany ity satria tsara foana ny mamboly hazo fa tsika raha vao mamboly hazo 2 arivo ka mandoro 2 alina tsy mety zay i bandeka manandefasako message teo fa amafisiko eto mivantana
manahirana kely manko le miteny hoe ohatra hoe le tao Mahamasina zany zao jerena le bozaka ohatra ny foandry le roa mihitsy le izy mifanongotongotana sisisa. Raha ohatra ka isaky misy zavatra mitrangitsika dia miteny hoe ny tsy fitovizan-kevitra ve no mety hanombana dia zao avahana zany ilay événement io hoe ny tamin'ny oviana ka le tsy fitovizan-kevitra dia tenenina hoe tamin'ny ohatra zao androany zao tsika 7 febroary dia ankalazaina moa le 7 febroary fa tsika mila miteny hoe ho ankalazaintsika foana io ary tonga indray 1 febroary dia ankalazaina indray na fahatendratsy mandrava dia rehefa tonga indray 29 mars dia ankalazaina ny fanafiana ny kantany Moramanga ankalaza ao anatin'ny ratra sy ny alahelo foana tsika fa tsy mety mifantoka mandeha any amin'ny fototra mijery an'ilay izy ka anjara ny bandekama no mandeha manao fanadihadiana zany mijery izy mibandy mifoka ny bozaka io izy mifokana io sady rafoana maitso ange le izy ohatrany tsy dia tsara dia satria le izy ohatra mipetraka sa mitsangana sa kitongotana fa raha le tao Mahamasina ozy dia mety hoe hitambarana ny ditra izay nanongotra bozaka fa sarotra be ny eritretra hoe isy olona tonga tao dia andao hogotana misy ty ao sombana misy ty fa tsy reventsika ty événement ty mino ah fa tsy tena zay loatra le izy dia ny antsika le mino foana matoko foana tsika fa mbola azo atao ny manitsy manahendry mampianatra ny olona amin'ny resaka zava-misy eto amin'ny tanàna ny resaka lalana moa izy zany dia tsara resana ihany koa fa hoe tokony satria ny rivotra dia mivoy foana za dia manamafy foana fa ny lavaka io na aiza na aiza ny alamay na aiza na aiza ny trano rava na aiza na aiza ny olona maditra na aiza na aiza maintsy ho adiditsika foana ny anao anio fa tsy afaka ho avely noho izany ny zavatra maratra dia tsy maintsy ho asiana fanafody ho sitrana fa tsy afaka ho avely mitombo mitaingina mifampitaingina zany le izy ary ny zavatra manahirana an-tsaiko dia ity androany tsika miresaka momba ny tamin'ny alady ohatra miteny hoe tokony akalesona isika raha oviana zany itsika no ampiatra ny lesona fa tsy hoe aka foana isak'izay misy événement satria anjara le tompona ndraikitra koa no mijery misaina tsy miangatra hoe ampifaliana ve zany ny vahoaka efa sahirana dia misy foana ny dommage collatéraux anatina fotodrafitrasa zay moa no lazain'le ramatoa teo zany ekena fa sahirana ny vahoaka goty lasa ena zanazany ary ny aloha apitapitaina ihany ty fangatahana namana anankiray very papier-na taxi Peugeot 309 mitondra ny laharana 1114 TAB very teo amin'ny Pefolo complexe izy ity tamin'ny faharoa volana febroary 2024 teo tamin'ny 10 mora hariva teo eo zany dia iangaviana ho an'izay hoe mahita an'izay na misy olona enkeninao any ambadimbadika any mba hanatitra azy aty amin'ny RDG Analakely na iantso ny laharana tarby 034 76 323 93 na ihany koa na tsy ihany koa kay fa izy valisoa tsy misy arakaraka tena ilaina be mihitsy le papier tena miangavy tena hoe miangavy amin'ny anarany Rabarivelo Mitantsoa zay papier vert zay sina kopatanana kely ho an'ny Stéphanie fantatro mihitsy hoe Stéphanie ianao kopatanana rovinontsika nanao randonnée ampatsahivana ihany koa tsika fa mifidinana mivantana dia amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 5 zao nefa amin'ny 5 mahery 7 minitra dia mbola misy olona ray ato mbola mezaky ny miditra foana tsy fantatra izy ty ie manomboka amin'ny 7 sasany eo izy tsy na efa afaka fangatahakira no afaka hidiranao ato ie amorirany dia ny faharoa ao amin'ny CCSK tany mena ny fa 7 volana febroary manomboka amin'ny 2 ora sasany 4 alariary 3 alariary ary 2 alariary ny vidiny tapakila mandritra ny io amorirany dia ny faharoa io dia afaka mividiny tapakila ao amin'ny Super Musique Analakely ianao na ao amin'ny CCSK tany mena na tonga dia miantso ny laharana tarby mivantana amin'ny 034 13 244 13 na ny 032 47 441 77 eny ary ho faranana zany ty fandarana ty tsy ho faranana le fandaharana fa misy an'ity zavatra nalefany goty ty ihany koa ato inona zany le goty liba sy voalohany eto Paris any Paris interdit d'antenne izy ity stand-up rira ary chanson misy any Olga Flora Cyril Rabentsara dia ireo mpanao politika adaladala rehetrarehetra ozy izy ato mividim-pidirana dia 20 € eny amin'ny 36 avenue de Garlande Bagneux zay dia le laharana tarby goty tsy haiko ty fa ohatra lava be zany tonona tsororo tonona tsororo dia misy miverina 3 tonona tsororo aloha manaraka
Efa tazantsika miakatra eny Ambojorotra moa amin'izao ny zareo avy eo amin'ny tantara mivantsana izy Larisa. Ny aiza io? Le miakatra makeny amin'ny 7 février. Hitantsika amin'izao fa efa mivondrombondrona eto Analakely ny olona rehetrarehetra ao anatin'izao hoe fihetsiketsehana izao. Misy ihany moa ny resaka ambadimbadika hoe hiakatra eny amin'ny lapa. Tsy hiakatra miankina ampitarika ihany io na zany na tsy zany. Efa tsy arovana moa zany le izy. Efa niresako tamin'ny fandarana amin'ny foaza tamin'ny maraina ihany zay hoe resaka 7 février zay dia miandry ny fanateram-boninkazo sy ny sary hariva amina fahitalavitra sisany. Mbola hoentina koa ve koa ty zavatra anankiray ty? Tokony. Trasoarany nampatsivina ihany koa nareo anatin'ity fandarana rivotra ty fa misy koa ny hoe miditra mivantana amin'ny WhatsApp dia iny moa zany mila connexion dia ataovy tsara le connexion satria manjary tapaka ianareo raha ratsiratsy le connexion hidiranareo amin'ny WhatsApp. Zany atao bokibokina kely zany ny data ao amin'ny telefona na ny resaka wifi ianareo. Ie, etona ihany koa iansa mbola misaotra ny Chic by Fabiola nandray ny karakara ny ankizy atao ampiasana nandritry ny reny fankalazana ny RDJ mozika 2024 reny zay hoe tamin'ny Zoma zany ho antsika rehetrarehetra na vavy na lahy mandray antsika zany eny amin'ny Chic by Fabiola eny Andranomena eny raha ohatra ka mba hoe te iovaova endrika kely ianao amina fotoana anankiray manandanja eny andavanandro raha afaka atao maivamaivana ihany koa zany hoe manao maquillage make-up zay dia afaka manatona eny amin'ny Chic by Fabiola. Sady tsy resaka taovolo sy tarehy ihany ny Chic by Fabiola fa na eo ihany koa resaka akanjo, eo ihany koa ny resaka kiraro, ahitantsika zavatra be dia be na ho an'ny ankizy. Aiza hoe moa le Chic by Fabiola? Misy eo Andranomena dia misy eo Sorano. Izy zany zao nanao an'izao volonao tsara be tsara hitako ato amin'ny mivantana ato zao. Mitody kely ngenao ty amin'ny caméra e. Chic by Fabiola daholo zany. Andao amboly hazo iny ty boziny 324 famboleka hazo izy ty fambolena hazo fampisehoana ny sabotsy 12 volana febroary eny amin'ny kianja avaratra 5 km Ambomanga kely izy misy anisy Teframbia, Ninjinja, Silo, Druine, Kenny, Masy Manjaka, All Black, Netika ary Lova Mpanesa. Misy hafa be le anarana ato raha ihany sa? Inona ny anarana? Lova Mpanesa. So dia correction automatique indray zay? Tena tonga dia tia mihitsy ka. Misy correction automatique koa nge rehefa manao affiche. Dia ino moa ny tiako lazaina Larisa somary taraina kely amin'ny resaka inona ary zao ny eritreretin'ny Larisa eto? Resaka lalana. Te taraina kely amin'ny resaka lalana tena ratsy izy ao. Sady toantsika ihany sa ohatrany hoe miresaka momba ny olona manimbanimba zavatra resaka fananana iombonina koa manko ny lalana fa na ho zavatra ho kojakojana ao anatin'izay ara tsy misy satria le lalana mihitsy efa simba be efa fotoana tokony hanamboarana azy tokony mba hafainganina kely tsy fantatra aloha zany zay tena ao ambadiky le izy fa tokony hafainganina kely fa tena mafy be le izy ary to dia lavadavaka io tsy bomba voanjo fotsiny fa efa mbola raha misy mihoatra ny bomba voanjo dia mihoatra ny bomba voanjo ary lavaka be mihitsy. Iansa zao mampiasa ny lalana io satria mitondra moto manahoana fijaliana ao anatin'izay. Fijaliana tena mihotrikotrana daholo ny moto amin'ilay ratsy iny le lalana, miala daholo ny visy, forsa moa zany tsy lazaina intsony fa efa miantreka mafy dia lasa ohatran'ny mafimafy izy ao tena manahirana be mihitsy. Indrindra moa zany kodiaran-droa hitany be izy raha ny hoan'ny fiara tsotra moa zany dia mety hoe anona fa ho an'ny mpitondra moto tena hitany ary anisany miteraka azo lazaina hoe loza ihany io eny amin'ny lalana eny satria mety hoe miala ny tomobilina na ny moto iray dia mety hoe misy an'ny ankiray mahazo ampovoambony ohatra dia mety possible mifandona fa sady le izy ohatra ny hoe fa zavatra efa kely ananana dia mbola iny ihany avy eo ny tsy haiko fa sahiranina nge zao eo koa misy hoe efa namboarina izy tamin'ny heritaona dia ao izy lasa mipotra indray
tsy haiko hoe qualité an'le lalana ve sa hoe le budget mihitsy no kely ve sa hoe ahoana dia arakaraka le budget no hoe reto ny budget dia izay vitan'io dia io ataovy eo dia afaka heritaona indray dia mipoitra ny lavaka. Allo? Ie, rakoty. Zaho zany rehefa mieritreritra hiditra rivotra dia hoe ilaza zavatra matotra anankiray dia ilaza zavatra vaovao hafahafa anankiray dia hanao zavatra matsikaiky anankiray. Fa le mokondosy le morale mihitsy kely indray kamo andeha hanao zavatra mampime mihitsy satria zao e. Aiza ilay anery Dia any fampisehoana iny no atao. Any amin'le fampisehoana iny no atao. Fa ny amin'ny ankapobeny ohatra indraindray ana fa raha ny zavatra mampime samihafa moa zany be dia be ihany ny zavatra hoe mahafinaritra sy mampime kanefa indraindray le fampimezana lasa sarkasma distoerana ilay izy indraindray zany amin'ny fiarahamonitsika nefa le manahirakirana fa amin'ny karazana agenda hafa ihany moa na izany ary tsorany Larisa amin'ny agenda teo satria betsaka kely rivotra tokoa aty andafy aty na ny akaikikaiky na lavidavitra satria nanao seho tany Lille zao izay zany dia misy olona avy Valy mahely resako no natokavany tany. Ny amin'ny asapotsy izao kosa izay tarika vokinina dia hanao fampisehoana any Marseille. Dia ny 8 febroary herinandro aorianan'izay dia hanao fampisehoana any Rennes ary ny 10 febroary dia hanao karazana battle zany ny tarika Atsasam-Bokinina ilay izy eo amin'ry Ina sy ry Mirana sy ry Olona Talenta sy Daniel Bopinja zany farafara-doboka kely. Ny Mariana kely amin'ny resaka fitaterana moa zany dia misy niemotremitra ny fiaramanidina amin'ny Allô? Connexion indray zany. Connexion indray zany afaka Allô, allô? Zay efa miverina. Zay efa miverina. Zaho koa zatra Mariana ao antsika fa ny ara-teknika dia matanjaka be no milalalala vety fa connexion any amin'ny tanàna no indraindray ny tsy mahazaka dono. Dia izay ny seho le resaka reo boisement androm-boangy io miaraka amin'ny silo efa manao an'io foana zareo isan-taona toerana ara-maso io rehefa vovolony hazo. Izay ny amporisiana antsika hanampy ry zareo anatin'ny famboleka-hazo io. Dia ao moa imboangy zany mikarakara an'ilay izy dia ilay anarana ny tenenin'ny Larisa Lery ambony zany tsy manonona an'io mihitsy fa zareo no manao an'io dia io le an'ilay fotoana io fa ianao no misafidy iteny satria miverina kely fotsiny tsika ny amin'ny loha-hevitra tamin'izy maraina izao. Anjarantsika no mijery aiza misy tsy mety ny fiarahamonina ary anjarantsika ny tsy reraka mihitsy manitsy raha mbola azo atao satria fantatra foana fa ny taona maro nanombana dia tsy maintsy mitovy isa amin'ny taona maro hananganana sy hanatsarana ny zavatra indray. Mariana fa rehefa manonona resaka hoe politika dia lasa sahiran-tsaina be foana tsika menakavy raha vao manonona ny atao hoe politika fa zao andao tononona resaka hoe fiarahamonina, andao tononona resaka hoe fahasimbana, andao tononona ny resaka fihavanana, andao tononona ny resaka namana satria manahirana ankehitriny teo manahirana ankehitriny le resaka barialy andesahana teo moa ve inona no toyany sy tsara mbola ho atao aorinan'ny fahafitany tranona iny zarantsika say mba tsy hanaina koa le mpanao kickboxing io nge tsy voatery hoe olona ray etsy ohatran'ilay nitsenany barea zany no andeha hitsenan'ilay mpanao kickboxing fa mba omena zay sahazazy arakaraka le taranja zany rehefa mba misarotra atao satria marihana foana fa ny fanatanjahantena sy ny zavakanto no mampiseho sary tsaratsara kokoa atsika firenena aty ivelany. Zay no mba hankatana fitsenana rehefa iverina zay amin'ny volana marsa fa sy camion averina any aminareo ary zay nge manome voninahitra firenena be aty mandresy foana zay aty tamin'ny sabotsy zao 1-0 ary mandra-peo no ny sazatra ny angavian'olona ny antso mitokana teo dia resaka moto ratsy ny lalana hoy izy dia iangaviana nareo raha ngamba tena anaraka an'ilay sotran'ilay aratsy ny lalana fa tsy sisika loatra satria dia tena na le tomobile raha mandeha miadana mety le zavatra resanao fotriny mampime hoe iangaviana mba anaraka misotran'ilay aratsy ny lalana ohatrany tsy maintsy manaiky lasa le lalana maratsy mbola misisisika ihany le dépassement lisany amin'io tsy mandeha amin'ny laoniny io raha ihany sa hoe mpitondra moto afaka namarina an'izay fa
Zay mpitondra moto koa tena mijaly koa amin'ny lalana dia tsy maintsy ohatra zay aloha tsy hiditra lavaka fa mety misisisika zay fa zay kosa aloha tsy andona ny mahereza raha ohatra ka tena hoe tsy famboarina ntsony ty lalana ity raha tsy izany any mahatsara an'ilay izy indray lafy tsarany io indray lasa mandeha miadakadana daholo eto zao etsy amin'ny aiza moa zany io lalana io e raha vaty amin'ny lapantanana dia mividy makaty amin'ny DJ iny dia mahazo an'le croisement makany amin'ny pompier eo zao tena misy lavaka ary ny filoham-pirenena mandeha eo foana tokony ho hitany zao dia itsy analakely itsy ary mandeha eo foana filoham-pirenena moa dia amin'ny croisement le makany amin'ny pompier hitany io tokony be zavatra tokony azony raisina amin'io tena lavaka eo tena lavaka aloha ny fandaram-potoana ho an'ny fidinana tompon-daka ny Madagasikara na ny Orange Pro League andro fahenina amin'ny sabotsy zao amin'ny roa sasany eny amin'ny kianjan'ny Ambohidratrimo kianja manara-penitra ny Ambohidratrimo ny Tsaramandroso football club dia andray ny Kosfa amin'ny roa sasany sabotsy io any Barika dimy any kosa mbola sabotsy any ny AS Fanalamanga iona amin'ny Tiakitra ny Alahady any kosa amin'ny roa sasany ny Azadiana iona amin'ny Fossa Junior lalao atao any amin'ny kianja manara-penitra Port Berger ary eny amin'ny kianja Ambohidratrimo ny Alahady amin'ny roa sasany ny Adjessaya andray any Osaka Foot ao amin'ny Conférence Sud kosa dia andro fadimy hatrany ny kianja manara-penitra Manakara dia any Tato football club andray ny LGK Plus football club lahady amin'ny roa sasany etsy amin'ny kianja ny Bypass kosa ny Mama FC ifampikatoka amin'ny Jet Kitana sabotsy amin'ny roa sasany eny amin'ny kianja ny Maître Kir any Tuléar kosa ny 3FB Tuléar andray ny CFFA amin'ny roa sasany amin'ny Alahady 12 ny volana febroary zao ary ny farany dia tsy amin'ny kianja ny Bypass ny Disciple football club iandray ny Zanakala football club ho an'ny Conférence Sud samy amin'ny farany ty herinandro ty avokoa izany rehetra izany zany dia fanasana mpakafy baolina kitra rehetra fa tsy manao fotiky sotran'io za tena miteny foana raha tena te hilona dia ndana midina toano amin'izay satria zany dia efa isan'ny anankiray io tsy baolina kitra ihany io fa na basket io na volley io na hand le hand kosa aloha tena mampalahelo anazy tena le hand tsy hitanareo zany namorona spectre zany tsisy pitsia tendao lesy mba hijery tena mampalahelo anazy zany resaka karesaka fa tena miantso ny rehetra toany reny heritsika be ho an'le mpilalao rehefa mety fanatanjahantena mihitsy fa tsy anao atrandrany tomabe za tsy mba jereny isany akory zay le nitantaray Francis teo avy manao championnat de mata dia tsy mba jereny isany akory nefa za ohatran'izany fahazandrasana izaka ho azy izy vao miala vany resaka fanatanjahantena izay ihany ikolona zany sy ireo zala tsy haiko firy misy dimy zala hatreto aloha efa ofisialy aloha tikitenena zany milalao any Algérie misy milalao any Libye moa itsiro moa tsiry lasan'ny Libye kolona ny Algérie misy lasa la réunion ny teny-pirenena fifampiresahana zany tonga ny anglais ve zany sa hoe zany Libye zany mampiasa sy miteny frantsay frantsay ny Libye algériana koa mazava hoatra miteny frantsay miteny frantsay fa le mandeha amin'ny tany tsy miteny frantsay ihany no azy io ange vetivety kely dia ay rehefa hitany antsa ohatra zany zao hoe le fotoana le amin'le ohatra hoe adiny ray adiny roa natapakandro maraina iny ihany ny sahirana na io teny anglais io ary fa rehefa mandeha amin'izay dia tafavoaka ho azy ahoana ty boksany anaty rano ty vina misy eto amintsika ay zany mangazo hoe zany boksalena tsy vita io tsy vita ila tsy alefanao etra raha efa tsy vitako telo amin'ny ray minitra ry aty efa afaka etsiketsihana le izy fandeka fa maika efa mihoatra zary tsy teteny betsaka mahakasika an'le rapitra fa mbola miandro confirmation nga tsy hoe amin'ny sivy indray ianao mpandeka inona ndre hoe inona le vaovao amin'ny sivy ianao mbola miandro confirmation wa za zay raha ngaza plena lendany ohatr' zany miandro confirmation fa rehefa tonga dia tonga fotsiny eo izy rapitra manomboka amin'ny fito sasany dia miara-manaraka tsika
so de masady tenena kely hoany hita ho sady faranana kely fandarana de miresaka tsika hoe misy manana eritreritra no avy eto ny bareny Madagasikara raha pitso maraina zay fa mbola eo mpandaminana misy fandaminana le izy aza miala aminay zany zay le izy zany avy eto ny bareny Madagasikara fa mbola misy fandaminana be ho atao makasika an'izay de hitantsika eo zay mahatonga an'izy to de arao eo foana fa to de ho avy eo foana izy mbola tsy nisy confirmation zany mbola tsy nisy confirmation de izy mahatonga zareo moa ny teny rehefa aveo tsy maintsy confirmer anay fa hatreto nefa zareo fa nanao teny roany ohatran'ny hokely izy fa mety nisy an'ilay mpilalao tratrantso no somary manodikodana kely antry zareo any ngamba amin'ny fotoana io de hitantsika eo raha pitso zany nefa misy fandarana rivotra foana rivotra koa misy foana fa resana zavatra hafa ho anao izay hoe manana zavatra tiana zavatra sy tantaraina sady zao zao no tena mangatsika manomboka ny taom-pitrandrahana ho an'ny rehetrarehetra io na fanatanjahantena io na fampisehoana io ary mivola ka rehefa manomboka ny taom-pitrandrahana de efa manomboka lava ity enjana be le nitsipona kotrana ditran'izay raha ihany mazo miteny an'iny tsara tena miteny ny nonoray ny azo nytenena fa ny anahy tena ny tenin'Andriamanitra ny anahy zao amafisiko foana amin'izay mahery io sabatra roa lely io tonga de efa tena taraiky ala vo io tsy manina hono raha atao mivantana rehefa mba hoe anasany zareo fa mba te ahitany zareo mivantana reto mpieno reto kasi fotoana atao zany zay fanindriny ino zany ifanandrina fotoana amin'ny nenjareo sy nenay zay no mahatonga le izy hoe rapitso mety amin'zareo de raisitsika foana izy raha ohatra moa izy miteny lakamisy de lakamisy de tsy manina koa fa ampiakarina lakamisy eto ry zareo lakamisy de rakamisy ny arapasoa arapatsara zany ohatra milay ihany le hoe avy ny anankiray avy manao an'le fiteny ohatrao de eto zany tonga de misy mitoro tempe fa toy izao ny itevan'Andriamanitra an'izao tontolo mety tena aza miteny tena zany mpanekamba fa tsy mitovy le finoantsika inona indray zany raha amizay le zavatra ny teneniko tengy le iraisany ny korana ihany ngamba mety tena mety mbola mety ahitana mitovitovy dika am'izany ao anaty korana ao na raha iantsa aza manao an'io fa le moto tandremo tsara fotsiny rehefa mandena rehefa zay mba tsy aritra le olona miantsa nga mahita olona zany eny ambo moto eny hitany ihany tam'izay ka ianao kosa misy mazava de zay natonga hitany ihany nandeha hitany raha bandekama fa le moto ndra iantsa kely balitra kely nefa raha iantsa efa lasa mivady mety efa taloha zay hitanlasa moto be efa lasa le moto be meta lesiny atao iantsa tamin'ny voalohany zany moto any iantsa le kelikely iny de ohatrany hoe raha matoa anankiray miaraka amina jupe zany hoe tena tonga de be ambany be le raha matoa de mipetraka eo ambony le seza sarona daholo fa zao izy zany tena tonga de mifanentana tsara mihitsy le moto tonga de efa sarona tsara zany izy ireo ambony fa nisy fotoana ny mandeha bando mitsamo zay nitaingina jog le kely reny fa meme daholo ny olona teny ambony taxi be de faranozy le chauffeur jakatrerany an'le ty le moto valizana zay le jog kely fa tena tsy tafakatra amin'ny fiakarana izy ny teny areo mafy le jog ka mafy rehefa mandeha taxi moto tena jereka aloha to de sariko le izy iny any jerenao le mpitondra jereko aloha sao de kely loatra le moto fa ohatra nitady gris aty arina fa nareo rehefa mandeha taxi moto misafidifidy le tena zany misy za tena mijery le matanjaka le moto matanjaka sa le pozy le chauffeur le pozy le chauffeur tsy ady olana fa le moto fantatro matanjaka kitaona raha voan'ny lakaly amin'le casque iny zany zay mahatonga ny satroko tsy mialako zary izy zany na satroka nga miala zany eo anaty casque raha am'zay fa tena misy vele hoe bandy masipa mitondra taxi moto tsy mbola nahita aloha nyety fa ohatrany hoe tsy raha be ngely anankiray iny ohatra mifasarotrarotra ihany kosa indraindray tompoko lasy tompoko vavy vela matomboka misy indray manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora,
Francis Dumont Mifandarana nefa dia tsy mialonjafy. Zay mareva iny zay manasa olona alasinainy karazana vilaka misy masambotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala